Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy faly manasa antsika ary faly miaraka amintsika atao anatin'ity fandaharana manokana ity amin'izao alahady ariva faharoapolo ny volana desambra izao. Fandaharana manokana izay anasananao am-pitiavana iaraka aminay hatramin'ny farany. Fandaharana manokana nanasana iresahana amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara vahiny roa nasaintsika ao amin'ity androany ity. Depiote Hanitra Razafimanantsoa avy ato amin'ny ankavanako ato ary ny solombavambahoaka Fidele Razarapiera avy ato amin'ny ankaviako ato izany. Rehefa mahaino an'izany anarany zany tsika, mahaino an'izany anarany zany, ny anaran'ny solombavambahoaka ireo dia mahafantatra hoe ny anivon'ny antenimieram-pirenena ary rehefa miresaka izy ireo na ainao manjery na amin'ny sehatra politika dia ny politika avolenta ary politika matetika iresahana ny fiainam-pirenena, iresahana n'ireo olana ara-politika eo amin'ny samy mpanao politika no hainoana azy ireo matetika izany. Fa androantsika dia isitona azy ireo tena iresaka ny fiainam-bahoaka, iresaka ny marary ny vahoaka ary tena iresaka ny hoe inona ny zavatra misy iainan'ny vahoaka isan'andro izany hoe ampiasa ny voambolana izay mifanandrify takin'izay zava-misy iainan'ny vahoaka izay. Ramatoa sy Andriamatoa solombavambahoaka rehefa mihaino anareo zahay amin'ny sehatra ianonay mpanao gazety anareo dia ny fifandonana na ny fifampiresahana amin'ny fanampanatanteraka moa matetika no hainoana azy. Misy zavatra mifanohatra ao satria ny fitondram-panjakana tamin'ity taon'ity dia nilaza ny fahombiazana samihafa raha tsy resaka fa tsy ny fionana farany teny anivon'ny antenimieram-pirenena teo natrehanareo. Ianareo indray anefa nisy fitetezam-paritra izay nataonareo ny resahana ny atao hoe zava-misy eny anivon'ny vahoaka ny aonana tamin'ny vahoaka misy zavatra tena mifanohatra ao. Fa izay mpanao gazety ihany koa midina eny amin'ny fiarahamonina eny miona miresaka amin'ny vahoaka dia mahatsiaro ny vahoaka hoe ohatrany hoe adininareo mpanao politika hoe variana ao anatin'izay nareo fa ny vahoaka dia tena efa miteny mihitsy hoe mafy be ny vidim-piainana, mafy be ny fiainana isan'andro, mafy be ny zavatra iainana ao anatin'izay atao hoe fiainana andavanandro izay aloalika ny ranombaro izy ireo. Miarabanao maître Hanitra Razafimanantsoa, iombonanao manana ve tompoko izay voambolana efa lasa malaza eny anivon'ny fiarahamonina. Manatitra ny fiarabana ny enikajy Depiote Fidele antsika rehetra eto amin'ny plateau ary manatitra ny fiarabana ihany koa ho an'ny mpanaraka nyity fandaharana ity na amin'ny televiziona na amin'ny radio. Tena miombona hevitra tanteraka, miomboka hevitra tanteraka amin'ny vahoaka izay mifanena na any amin'ny toerana izay andalovana na ny andehanana na miantso telefona na ny fiserasera anatin'ny Facebook sy ny messenger sy ny sisa rehetrarehetra reny dia tena aloalika ny ranombary. Ary rehefa tena miteny hoe aloalika ny ranombary zay dia midika zavatra marobe zay aorianany ao ambadika izany teny zany tsy mipetrapetraka fotsiny izany teny zany fa tena marobe ny zavatra aorianan'izay zany dia zay no resantsika eto androany. Raha vao miteny an'izay hoe aloalika ny ranombary zany dia efa tonga dia mieritreritra fa misy zavatra hipoaka, misy zavatra mandindona, misy zavatra mialoalo, misy zavatra io zany mialolalana amin'ny zavatra mety hitranga aoriana ao satria ny malagasy tsy niteniteny foana n'io teny io ary tsika rehefa mandeha zao dia fantatritsika na ao tokantrano dia fantatritsika tsara hoe na ny vidim-bary fotsiny dia fantatra hoe efa tsy zakan'ny tsena intsony tsy zakan'ny vola, tsy zakan'ny famividy intsony zany zavatra zany, vidiny hena efa tsy zakan'ny tsena intsony zany, ny menaka lasa ny solika marobe ny zavatra resahana, ny fahasalamana indrindrandrindra tsy afaka mitsabo intsony, tsy afaka mitsabo marary intsony ny malagasy. Tsy afaka mitsabo marary intsony ny malagasy ny Andriamatoa solombavambahoaka ao anatin'ilay fomba fijery mantsy hoe nareo amin'ny maha olom-boafidy anareo tsapanao koa ve zay zavatra zay amin'ny ankapobeny. Miaraba enikajy, miaraba ny honorable Hanitra Razafimanantsoa. Miaraba antsika vahoaka manaraka n'ity fandaharana manokana ity. Meko le sary. Fa maninona moa zany ny tolo ny teny hoe aloalika ny ranombary. Raha rano aty amin'ilay aloalika zany ange ohatra ny betsaka ny rano zany raha ohatra ka zany. Fa ny dikan'ilay izy raha ataontsika arabaky teny zany zay sary zay hoe aloalika ny ranombary ho an'ny tatsazy mpamboly. Zavatra roa no mitranga. Na ianao zany tsy afaka manetsa satria be loatra le rano. Maty any zany difotrany le zanabary aketsanao na rehefa maniry koa le varinao raha ty aloalika ty ny ranombary ho difotra le varinao zany, ny vary rehefa difotry ny rano dia maty. Zay le manamarina ny teny ny Depiote Hanitra teo hoe misy zavatra mitranga ao aorianan'izay izy rehefa aloalika le ranombary zany, zany hoe misy tsy fahombiazana ho an'ny fampidiram-bolan'ny tantsaha zany zay. Ho an'ny tantsaha zay mambola dia problème ny ranombary rehefa te aloalika satria ambony loatra.
tsy hitakenjy ireo tsara reny vary maniry reny rehefa maniry tsara ny vary a tsisy rano any amin'ny lohalika zany eny atambary eny fa mifanasaka amin'ny vary tsara ny apetsaky ny rano zay zany le izy zay normal zay matoa zany ny olona miteny an'izay a efa tsy normal zay ela lohalika zay ny ranombary ary etontsika zany a dia miresaka amina klasy sosialy anankiroa samihafa le tatsapam-boly zay atao hoe maro anisa amin'ny malagasy no matsapa ny asarotry ny rano rehefa ilay lohalika fa ny olona mpihinana ange tsy fantany zany e zany hoe le mpitondra aty ambony misosa tsara ny fiainany tsy fantany akory zany hoe mijaly ny tatsara ohatra ka zany ny zavatra mitranga tsy miasasaina amin'izany satria misy vola eo aminy afaka mividy ny atsena izy makeny amin'ny Nosy be ohatra makany Andravoahangy raha hoanay tao Antananarivo zany fa raha any amin'ny faritany dia any amin'ireo tsena rehetrarehetra dia mahita vary hoanina izy na ohatrinona ny kapoaka an'io na ohatrinona raha misy ny oety manana eny am-pilatanany dia azo foana io fa ho an'ilay tatsamam-boly zay mieritreritra fa io no miantoka ny fiainana ao anatin'ny taona zava-doza zany no zany mila fandraisana andraikitra zany rehefa tonga eo amin'izay zany izy dia mila an'ilay tena atao hoe solombavam-bahoaka amin'izay ianao inona moa ny tena atao hoe solombavam-bahoaka ny tena atao hoe solombavam-bahoaka dia sady tsy moana no tsy jamba no tsy marenina zay ny tena solombavam-bahoaka zay fa raha misy ray amin'ireo tsy ampy dia tsy azo atao solombavam-bahoaka le olona ahoana moa ny eritreretanao hoe solombavam-bahoaka izy fa mandritry ny taona isin'ny fivoriana ao anatin'ny teny miaram-pirenena io tsy hainonao feo na manoloana le fiainam-bahoaka zany anao inona ianareo manomboka eto satria zay le izy alohalika le ranomary dia inona zay mihitsy zay le faritako hoe eo zany ilana le solombavam-bahoaka le solombavam-bahoaka tena hoe sady ny aino no mahita no miteny zahay zany nandritra n'izay labe satria iny fivoriana teo iny nanapitra ny fivoriana ara-potoana iny zany ho an'ny fivoriana solombavam-bahoaka ary fivoriana rehetra mihitsy ho an'ity taona ity tsy misy fivoriana tsy ara-potoana afaka atao zany tsony ao izy fa maany amin'ny volana janoary febroary andray raha ohatra ka anao zany zany hoe tsisy fivoriana solombavam-bahoaka tsony zany orena zao dikany tapitra zany zay aloha ny hoe ny resaka ny ainy ny jery fa misy hirany dadady fort dauphin zay andrasan'ny olona amin'izao fotoana zao hoe tonga de action andraso efatra amby folo sa 5 amby folo solombavam-bahoaka ty mano eto amin'ity plateau ako ty androany arivo action dia tombo kely fotsy ianao zay efatra amby folo fa maninona ary tsy mandeha le fiampangana makany amin'ny fitsarana avy fa zay efatra amby folo fotsiny nefa ny olona toriana ao anatin'le izy tsy RD fa SVM mambetsaka fa maninona iny tsy mandeha zay fantanina petraky tsika zay proof anankiray zay meko anao ateny miaram-pirenena resahantsika IRD no mitondra SVM no toriana fa tsy mandeha le fitoriana tsy fiany foa ny fetrisa hoe fa maninona tsy fianao ry fetrisa io misy pahilalany akaikinao io hosotomoko any amin'le resaka fiainam-bahoaka foana tsika zany aloha satria tena ny olana dia ny hoe ny miditra any amin'ny vavan'ny olona ary ny olana ao anatin'izay ihany koa nefa dia hoe mahatsapa ihany koa zavatra hitany ampanao gazety hoe reo olo reo mipetaka reo tena fitarainana ane zany voaray zany fa teny amin'ny tenenareo fa ny olona fomaraina miarika ny fiainany matory izy amin'ny ariva ohatrzay koa rapitso etsetratsetra ka zay le mampatonga nahiteny teo nanapaka ny député Fidele hoe inona zany le action inona zany le ho ataonareo manoloana n'izay zavatra zay rehefa miteny hoe alohalika ny ranombary dia taditro tsara zay fa manambara loza zay manambara toyany zay ka rehefa tonga amin'izay tanjona zay tonga amin'izay toerana zay le vahoaka malagasy ny olona zay rehetra zay matsapa zany fa tsy zaka intsony ty fiainany ty tsy zaka intsony ty zavatra miseho ty dia eo amin'izay tsika no anomboka heritreritra sy afantatra ny zavatra toy an'le action tenenina teo moa zany vita ny fivoriana nandritra ny 90 andro iny moa zany tsy maintsy tanterana satria zay no adidinay tsy maintsy nivitaina tamin'ity taona ity fa anomboka eto amin'izay zay dia anomboka anao ny tatitra amin'izay satria nisy fivoriana vao natao teo dia tsy maintsy hidina amin'izay zay amin'le tatitra zay ho ataonay anomboka amin'izay ihany koa zay hiteny amin'izay zany amin'ny mahasolombavam-bahoaka anay tena le hoe vahoaka le tena sara babe bahoaka zany no resahana amin'izay manomboka amintsika miteny zao ka eo amin'izay tsika zany no ahita amin'izay hoe atraizany mahasolombavam-bahoaka ny reto timma reto
fa izahay re zay ny amin'ny akamaroanay a dia lany teto Antananarivo zay tsy tokony adiny zay ary efa nomena lalana amin'izay zany hoe any amin'ny toerana misy nareo a manao tatitra any amin'le mahalany anareo Antananarivo mbola tsy nanaovantsika dia ho avy zay amin'ny angady sy ny arona fa izao eto amin'izay koa no ampahafantarana sy ampitsahivana ny olona rehetra ny zavatra misy zavatra nampanantenana hatramin'izay ka hatramin'izao sambako andro any alohan'ny naovana an'ity émission ity Enikaja namaky hoe inona daholo moa le velorano 13 zay nampanantenana tamin'ireny fifidianana ireny inona le velorano nanaovana an'le programme général de l'État inona le zavatra tao anatiny dia eto zany dia efa manomboka mampatsiahy amin'izay hoe ny voalohany moa zany tsy dia hoe zavatra vaovao fa le hoe ny lahara-pahamehana dia ny fandriampahalemana natao lahara-pahamehana zay ny velorano nataony ny mpitondra amin'izao fotoana zao ny filoham-pirenena tsy mamorona zay zany dia hoe fa ny lahara-pahamehana ny fandriampahalemana fa le faharoa dia hoe angovo sy rano andrehetra ary jiro faran'izay mora jiro faran'izay mora ozy izy tsika nefa zao zany mahafantatra tsara aiza amin'izay le zavatra nampanantenaina roa taona teoriana iniainantsika amin'izao fotoana zao nareo tsika malagasy rehetra na izara ny taraina amin'ny jiro tapaka isan'andro isan'andro ny facture ny jiro miakatra jirama miakatra isan'andro isan'andro fa le jiro mora nampanantenaina dia eo amin'izay tsika rehetrarehetra miteny amin'izay zany hoe zakanareo ve le izy mbola zakanareo ve zay nampanantenaina araka ny teneniko tamin'ny émission tany aloha tany ige dia hoe ny fampanantenana pokati nataonareo a tazomanareo fa ty zavatra ty kosa ny tantara mipetraka ary soratra mipetraka ary nitenenina atraiza atraiza namitahana ny vahoaka hifidy anazy dia eto amin'izay zany manontany amin'izay ny vahoaka tsy ny mpitondra ntsony no anontaniana eto vahoaka amin'izay no izareo mitaraina makaty aminay fa eto amin'izay no miteny hoe zakanareo ve ary zay le zavatra nitenenareo aminay hoe zakanareo ve mbola vao ny rano ny jiro zay no teny resahana zany fa marobe zany ny zavatra ho avy eo rehefa aveo satria hosotomitsika ao anatin'io velorano io daholo le izy a dia ampihoaritsika amin'ny fiainana andavanandro dia ho hitantsika zay mbola faharoa zay vao toizin'ny Fidele aloha dia toizintsika kely indray anao ny député Fidele fa ohatrany dininareo hoe mbola tsy misasaka ange le mandat ao anatin'ny asany fitondrana nisy Covid ihany koa teo a fa tsy hoe mandat normal tsy normal le taona izay jerentsika zany vandinitsika amin'izao hoe tena mena daholo zay fambara rehetra jerena ho an'ny vahoaka ny fahasahiranany vahoaka tsy hita itsoko averiko ny fanontanianao Enikaja ozy izy ianao teo tamin'ny voalohany hoe rehefa mihaino anareo mianadahy dia hoe misy zavatra tsy milamina eto zay foana aloha mihaino zany dia rehefa mihaino an'ireo mpitondra reo a manga ny lanitra akisahoany zany ny Covid fa manga ny lanitrako mihaino zareo angenao anao 4,5% izy amitahan'ny fisondritry ny arikarena fao be taux de croissance 4,5% miainga avy aty moins 4,2 olo resako zay rehefa avy hoe inona moa natonga izy moins 4,2 dikan'izay a namany tsy misy zany le Covid ny fireneny rehetra miazakazaka ny vaccine tsika rery ny samy teny hoe zay tsy mila vaccine mandra-pitenenana indray aloha hoe omeo vaccine indray re zay tompoko fa androany aloha zany mbola tsy mila vaccine tiako tenena zany dia hoe ilay mpitondra mihitsy no tsy mahatsapa an'le zavatra iainan'le vahoaka zay nge mahatonga an'izay nanomezako an'le famaritana an'le aloalika ny rahambary ny olona mihinana hoa tsy mahatsapa hoe sarotra le fambolena fa amin'ny olona mihinana aloha atao 500 ny kilao amin'ny vary fa tsy ny kapoaka fa ny olona mamboly a dia aloha atao 500 ny ray madikoa amin'ny vary ny antony sarotra le mamboly fa ho an'ny olona tsy miasa zany an'le izy a dia ohatrany hoe mora io ho an'reto mpitondra fanjakany reto a dia milamy Madagasikara tsisy olana mihitsy mety ny fitantanany ho an'ny aty amin'ny fanoherana zay fanososy amin'le vahoaka ary miaino ny zavatra resahan'le vahoaka ianareo mpanao gazety koa mitovy amin'izay dia mahatsapa fa sarotra ny zavatra misy atsika amin'izao fotoan'izao mila fandraisana ndraikitra zay fa tsy hoe rehefa sarotra dia hiara hitaraina eto fotsiny tsika hoe ndry sarotra fiainana amin'izao fotoan'izao taraina zareo miteny ka tsy vitan'ny fitarainana fotsiny le izy fa raha mitaraina fotsiny ao nefa tsy misy andraikitra raisinao a
dia ozy le vahoaka hoe ianareo any ny andrasanay, ianareo reo ny andrasanay. Fa nyteny ankaja te hoe mifoha le vahoaka maraina de lasa izy miasa de mody izy ny ariva de eo izy de miatra. Tsika gasy lazaina foana fa maharimpery hoe io gasy io nge maharimpery foana io fa tampoko mitroatra io a de nefa ny olana am'izay de ty io gasy io maharimpery fa tampoko mitroatra manimba zavatra tsy fankahitana mihitsy satria le fo no miteny amin'iny fotoana iny hoetika tezerany. Za mo matetika miteny an'ity ty hoe aza maika any anongana ny fitondram-panjakana io fa andao aloha avoaka ny aratsany. Misy tika ny mahatonga ana miteny an'izay satria ny zavatra nisy sy ny tantara ara-politika teto amin'ity firenena ty de isaky ny mitroatra le vahoaka de manimba zavatra de misy zavatra simba foana eto. Satria maninona tsy voahevitra le zavatra atao amin'iny fotoana iny ary etika tezerana sy hoetin'ny fo. De rehefa ohatra ka tafatambatra 3-4 5-10 amanetsy ny olo io de na olona ohatra sarim-bavy amin'ny fiainana andavanandro ary lasa konanina be sy stalonina daholy. Zay ny mahatonga an'izany. De aleo zany tsika miara-mananatra aloha an'le fiarahamonina mihitsy hoe tia ny lesona ny raisitsika. Fa mananatra ihany koa le mpitondra hoe hory mpitondra aza mininokipinareo fa marary vahoaka malagasy io. Ka rehefa anarina le vahoaka tsy hitroatra, anarina le mpitondra tsy hanondrana, ka raha ohatra ka misy ray am'ireo zany tsy manaraka an'le fananarana de tsy maintsy mitsofoka ianao eo anelanela zay hoe inona ary ny andraikitra raisinao satria misy tsy manaraka an'izay fananarana zay reo olo reo. Raha manaraka zany le vahoaka dia manaraka tsara le toromarika mihinana azy hoe aza maika manongana fa mijery ny zavatra maharatsy no fomba fitondrany le fanjakana aloha zany manamarina hoe tsy araka ny tokony izy tokoa zany fitantanana zany. Ny mpitondra indray anarina hoe tsy mety eo ataonareo fa itsio hoe aza manao letrezana, aza forsena foana, tsy mety isaky ny misy olona tsy mitovy hevitra ty de gadrainy zao refesin'ny mahery-lanto. Fa mila fiarahamonina misy fitoniny eto, tsy mety manakatona orinasy ty 2-3 izy mibanky raisam-pirenena mitaha fanakatonana tsy amin'ny alalan'ny herisetra fa noho ny tsy fisiny sy ampiarina normal fa ny akatona noho ny herisetra am'izany mbola tsy isaitsika hoe tsy mety io. Fa rehefa tsy miaina izy de mitsofoka ianao zany eo anelan'izay hoe nananatra anareo kosa zay fa tsy niainareo misy fetrany ihany koa lay fananarana de miova ny degreny. Ny degreny tiako teneniny eto izahay ireo solombavam-bahoaka no nenina lampanrenana lalana idina anao tatitra eny am'le vahoaka hoentina eny am'le vahoaka misy le porofo hoe ty izy ty ry vahoaka ekenao ve ary io tsy efa nanao an'izay ve nareo teo mbola voasakanako voasakana eo indrindra mantsy lany mandaa ny sénateur zany hoe fa maro anisa zany ny fitondram-panjakana amin'ny heritaona eo anivony antelomeran-dolona de ny solombavambahoaka ty mavitsy anisa mpanohatra eo anivony antelomeram-pirenena de eo ianareo misintona amin'ny ohatra hoe mbola manaitra ny vahoaka ahay mipetraka amin'ny toerany ary ahafantatra ahatsapany zava-misy ary ohatra hoe mbola ananatra ihany koa ny fitondram-panjakana efa farapaty le fananarana zany efa indrindra ma mitahaka inona makaiza zany nareo am'izao fotoana zao satria raha le zava-misy maître Hanitra Razafimanantsoa miresaka velirano ianao teo fa mialatsiny fa zay mpanao gazety koa mahafantatra n'ireo velirano reo fa ohatra napetraka mihitsy ange le velirano satria le lara-pahmena lasa hafa ka atraiza zany zay hoe mbola fananarana ataonareo zay de le tatotra hitatotra hitondra ny fanonganam-panjakana ve ianareo zany satria efa ozy Depiote Fidele hoe fa maraparana zao tsara-batsahiviny zay député ty malazaina fa vitsy anisa ao anatin'ny antemeram-pirenena ny mpanohitra lazaina fa vitsy anisa eto amin'ity firenena ity indra no atahorana an'ireo mpanohitra sy député timareo zay aloha fanontaniana mipetraka rehefa miresaka tsika dia any anatin'ny reny réseaux sociaux reny foana zany no mivoaka ny hevitra de ny mpitondra fanjakana am'izay hevitra mivoaka anatin'ny reny ino moa zany réseaux sociaux reny foana zany manao réaction reny le mbola manamafy foana le hoe le fomba fitondrana zany hoe tsy mino tsy te eno izy le ataotsika hoe zany hoe misy ampody distoerana avy eo menatra izy ieno an'le mpanohitra ieno izy le eno an'le député de le zavatra tenen'ny député nge any anatin'ny Facebook ihany ihany de reny no valiana avy eo rehefa misy hevitra tiana pitaina de any no alefa de mamaly izy de
le velorano zay nataony a lasa fahirano le izy taty aoriana ka raha ohatra hoe fananarana eo moa zany misy solombavam-bahoaka milezy moa mampime mampalahelo foana fa de any amin'ny anao manjery ianao no tabataba sina fa rehefa samy fanehitra ao amin'ny assemblée eo nke le député vitsikely vitsy anisa nke afeo hoe ary mitondra hevitra tsara ao na ny hevitra mety ho an'ireo député rehetrarehetra reo tsy hoe mety amin'ny team rery io na ho an'ny fanoherana fa tena ho an'le institution fa tsy mahasamy teny akory le député manao avavany amin'le télé any fa reny olona reny a tadidio tsara matahotra an'le député team ny mpitondra matahotra ny député team matahotra an'le mpanohitra ka nefa miteny foana hoe manakorotany reo manao fanoherana botolo reo kanefa le hevitra anao nefa fantatrao tsara le zavatra tenenina reny no ahodikodina sy andrebirebena ny sain'ny olona ny anay zavatra tsotra foana nke miainga amin'ny zavatra misy a zavatra iainana efa niezaka nitondra le sosikevitra ihany zay mba nitsina ny lalana fa rehefa tsy meno moa akory atao rehefa ohatran'ny zazanarina ihany io rehefa tsy mety de tsy maintsy amoahana tsorakazo fa zao moa le izy zany efa tsy azo kasina ntsony ny zaza de mety mampigatra mikitika an'le zaza fa rehefa tsy laitra ny fananarana de amin'ny fomba hafa amin'izay no mitondrana anazy ka le solombavam-bahoaka ange azadino tsara fa vahoaka koa reo e anisan'le leo koa zay anisan'le etsaka anisan'le tsy mazaka tsony tena le fiainana manontolo mihitsy tsy mbola nahita fiainana ohatran'izao zany hoe nampanantenanao an'izao rehetrarehetra zao toizikokely izy zay mihitsy tiako anontaniana satria marary a de eniko hoe marary a marary ny vahoaka marary a ny sosialy vao miresaka tsika isan'andro sanandro tsika nge mihinam-bary farafaratsany indroa isan'andro e zako mbola afaka mavidy vary sakafo atoandro seriva fa ny olona ao ambadiko na ny olona hitako na ny vahoaka mifidy ana ny olona tsy mifidy a nitaraina hoe tsy mahavidy tsony zay na de vary indray mandeha isan'andro ary ianao tsy manana an'le moyen koa re ino ny vidanana vola mety zavatra kely tsy ino moa zay tsipitsipi kely reny ny azonao atao fa rehefa mahita ianao hoe zavatra tena tsy zakanao indrindra de hoe ao anatin'ny fahasairanana tanteraka le olona tsy manana na de vola raisina ary marary misy marary ao an-trano misy fahoriana ao an-trano zany mahita an'izany ianao de tonga tena hoe ty teny kosa tena efa tena andoalika ny ranombary araky ny teneniny ty mijery an'le olona hoe miandro fahafatesana fotsiny aleo avoaka fotsiny avoaka ny hôpitaly ny olona toy izay tsabona ny any hôpitaly satria ananatin'ny velirano ange natao hoe amena fahafahana anatin'le velirano ato mbola misy anankiray ato mbola verenantsika mbola itiako resahana foana ampatsahivina an'le olona ao anatin'ny velirano ny fahadimy fahasalamana ho any rehetra ozy izy tsy misy sokajy taona fahafahany rehetra mahazo fitsabona janona eo fotsiny a de efa hoe fahafahany rehetra mahazo fitsabona fa ny rehetra raha mandeha any amin'ny CSB2 na CSB1 na ny hôpitaly rehefa tsy manana vola izy a de aleo ny mody satria na ny fanafody ara mbola hovidiana aveo tsy mbola tadavina ny vola vidanana io aleo maty lasa luxe ny marary amin'izao fotoana zao tsy resaka covid hoe olona voan'ny covid satria na tamin'ireny raha mbola nisy resaka hoe tsabona maimaimpona ny olona voan'ny covid fa ny olona mandeha amin'ireny CSB2 sy ny toeram-pitsaboana reny a mbola nasaina mividy fanafody izy nareo mbola afaka tsika ianareo mihaino amin'izao fotoana zao mahafantatra tsara hoe marina zany teneny maître Ianitra zany tsisy tsy nitaraina hoe tenenina fa ry amin'ny ainao manjery hoe maimaimpona fitsaboana maimaimpona fanafody zaraina fa tonga ry amin'ny any amin'ny toeram-pitsaboana ianao mbola nasaina mividy fanafody fa le olona narary ny aretina koatra ny covid-19 de reny olona reny de natao anjorom-bala indrindra moa fa raha hoe mila fandidina na mila filana mila rà na mila anao dialyse anao olona vola marary zany rehetrarehetra zany olona rehetrarehetra zany a matsiaro amin'izao fotoana zao indrindrandrindra fa ianareo zay mifidy ny mpitony flo amin'izao fotoana zao matsapinareo amin'izao hoe aikay tsy manohitra fotsiny zay ty fa amin'izao androany zay mbola manohitra foana fa mitondra porofo amin'izay hoe le iainanareo io a no fantatray amin'izao fotoana zao a ary tsapanay zay tsy manana solution miracle kosa tsy mitatana zay tsy mpanatanteraka zany zavatra zany kosa atsipona an'le vahoaka zay hoe efa samy miaraka leotsika efa tapitra zany le fananarana de tsika mahita azy amin'izay hoe ndao ary inona no ataotsika fa zay efa vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra ninona zavatra mitranga
inona ny zavatra hitranga amin'ny taona raiky amby 2024 lasa matahotra le scénario nytenin'ny député Fidele avy miaino ny député Hanitra hoe fa inona zany ny kimaky politika konkononareo reto miala tsiny amin'le tonga de vataniko ao anatin'izay fa raha tarafina ty amin'ny tim le izy de tsy mijery afa-tsy ny mpanohitra fotsiny ianao zany tsy zahay ny tarafina ka fa lay zotra n'lay fiainan'le firenena mihitsy no andehany am'izay lalana horesantsika zao io satria zao ny antony aza mbola tapahana aloha kaja miresaka zao ny gouvernement mandeha ny adevitra mikasika ny teti-bolam-panjakana raiky amby 24 teti-bolam-panjakana io zany ny tantananao firenena amin'ny taona raiky amby 24 midedaka lay gouvernement hoe io teti-bola io a teti-bola ho an'ny fampandrosoana anaovana ny relance économique io zany tsy teti-bola pitsitsiny io iasa be izy zao mihitsy zany le ministre ny fitantanam-bola eo fa 12 ny volana zay a fampiatrika amin'ny fanandrina amin'ny solombaboaka sy ny gouvernement mbola avy feo le ministre ny fitantanam-bola hoe lasty mandeha io tratro efatra faingo 10 isan-jato io raha miainga avy aty amin'ny mihiba 3.valo isan-jato ny tahany fitombony araka-rena ny mpanaoga ny solombaboaka moa nasena naka taratasy penina mihitsy hoe mangala mihitsy anao taratasy penina fa azo atao tsara zany raiky poy zany hoe ohatr' zao ty de mivoaka 4 isan-jato am'le taremarika tsy de hitany hoe avezany ny poirany fa ny apitsin'io ihany enikaja de namoaka ny fahitany ny fizotran'ny fiainan'ny raha-pirenena eto amintsika ny banky raisa-pirenena mpiara-mombonantoko amintsika avy any le volan-drasana tena mampiainan'le firenena de andrasa aloha ka iny mbola ho an'ity fa le ho an'le raiky amby 24 fa io ny andrasana mbola ary amin'ny volana janoary na febroary vao miara mifampidinika aminy ianao eo izy vao mahita hoe tokony omena ianao sa sy tokony omena miandro faiky tsika avy any amin'ny mpiara-mombonantoka miandro FCR tsika avy any amin'ny mpiara-mombonantoka zarehetra zany fa izy no miteny aminao rehefa aveo hoe le tahany fitombony araka-renareo nge ka tsy mihiba 3.valo isan-jato araka le soratanareo amin'le teti-bolam-panjakana fa mihiba 4.2 isan-jato mbola mihemitra indray zany ary ny fosondrotra io tahany io taux de croissance nareo io amin'ny raiky amby 24 tsy atratra 4.5 isan-jato zany fa 2 isan-jato monja fa nalavitra be ny 2 isan-jato sy ny 4.5 isan-jato entsana be zany mbola misy investissement bebe tena mbola kajy ambony be mihitsy zany vao mafena zany fa nahitsiny le olona matry arabolanao mihitsy zany efa miteny hoe tsy izy io anao io inona dikan'izay ho an'ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy aloha raha olo-tsotra aloha mbola hoe ka zay le anjaranay zay am'izay zay le manomboka azonao am'izay le fandeha tirra ty azon'ny olona mihitsy le izy ny antony eo am'izay le ilananay eo satria raha zay ho an'ny tarafina de rehefa miteny de maître Hanitra indray zany delona kely indray zany fa rehefa ny PTF zany hoe le mpiara-mombonantoka amintsika no miteny tsy afaka anao tsony ianao maître Hanitra zany a na hoe delona kely zany a mpanohitra zany a président Ravalomana zany tsy zay tsony zany fa efa le mpiara-mombonantoka aminao io le ritondra volam-piodina amin'ny fiainanao anokatra ny vavanao zany amin'ny raiky amby 24 no miteny hoe diso reto mpitondra fanjakanareo reto noho izany tsy maintsy mitsangana am'izay anao miteny am'le vahoaka hoe mandaingy reo zay zany aloha ny teny voalohany zay ary miteny io fana le teneniko hoe tenena le vahoaka de tenena le mpitondra tenenao aloha le vahoaka hoe mandaingy retsy satria tia proof avy eo am'izay anao miteny am'le mpitondra ndray oka zay le lainganareo fa mitenena am'izay marina zay nge le andraikitra horaisina eo le action eo iny zany le teneniko hoe teo tsika zany mbola hoe mamoaka fotsiny hoe ty le izy a de mana proof fa efa afaka miteny am'izay zany ianao manomboka amin'ny raiky amby 24 hoe reto mandainga ianareo aza manaiky hofanana laingantsony ampy zay fa aloha am'izay tsika ijery inona ny teny ilain'ity fireneny ity fa zay nge ny zavatra tsy hiteto e fa lasa ohatra mifampihaino eny fotsiny de samy kopy fa mody mitapy eto zay nge le tsy mety ameko ohatra ianao enkaja mandeha eo amin'ny teny miera-pirenena io ianao rehefa miresaka any anatin'ny voamierany zay IRD samy IRD no miresaka
fa masamy teny am'ireo tondra fanjakana anaty fahefanampanatanteraka reo sombam-boako anatin'ny voasam-boamiary hoe aza mandainga rangafa tsoro ny marina mananareo fanetretena fa miala tsiny angela teknisian'ireo manoloana le sombam-boaka hoe tena disy zay e samy ao anatin'ny fitondrana samy ao anatin'ny fitondrana no fananatra eo ny fanasa vango mihitsy mandritra ny asam-boamiary fa rehefa ary am'le azony be sy ny maro atrehana am'izay zay ka ireo miteny tsony mody mangana fotsiny am'izay izy ary fa le mpanohitra am'izay ny hitanao miteny rehefa ary am'le azony be sy ny maro atrehana fa tsy tamin'ny niona tamin'ny fiarahamonim-pirenena zay nitsangana kosa am'izay arany tsy mpanohitra e fireny zavatra ireny rehefa tonga any am'le vahoaka eny le vahoaka vereny mila hoentina ho any am'le vahoaka etony misy olomam-bahoaka ao anatin'ny mpiara-mitantana am'izao fotoana zao fa tsy manao fijery mitanila mahitsy fiteny fa amin'ny mpitondry reny solomam-bahoaka mahitsy fiteny sy tsara fomba fijery na raha-pirenena reny a lazay ny fampamadika reny lazay ny fa marivo salosana androany ianao gaga rehefa mijery ny zavatra misy eo amin'ny politika hoe nyeny amem malazaina fa mifandray teny ro tia mifanoherana rehefa ohatra zany zava-misy zay zavatra le mila teneninao hoe mila mitsangana ianao hoe mila mitsangana ianao a manatona an'le vahoaka miteny aminy hoe am'le teny mazenga zay pasika zay ary sao dia tokony mbola mila manantena isika fa hiatsara ny taona raiky am'roapolo sy roa arivo mbola tsy ny sasaka le mandat ary ara-dalàna io mialatsiny fa rehefa miresaka amin'ny olona dia ozy ny olo-pirenena hoe nahazo roanjato tapitrisa dollara tsika faly be zany satria mijery vaovao ny olona dia nahazo zato tapitrisa dollara ny USAID banque mondiale nanome zato tapitrisa dollara farany teo maître Hanitra ohatrany tiana tena ny olona rehefa miresaka aminao zany mba ho tsaratsara kosa am'izay ny 2021 nareo nefa aloalika ny ranombary aleo aloha za ime tena te ime mihitsy a satria ndrearehana loatra mantsiny le hoe mazay matokisana zay dia mahazo vola be atokisana zay dia mahazo vola be amin'ny partenaire technique et financier zay le lazaina fa crédible zay mantsiny le samy manana ny fitaratra jereny io fa le tsy mijery fitaratra ohatran'le sangisangizaritena moa ty zany resana le hoe sobakaka mijery fitaratra dia miteny izy dia mijery an'le tarehiny hoe dia le fanen'le sobakaka rehefa mijery any hoe dia mampimety imean'le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao izy za hoe raha vao nanomboka ny fitondram-panjakana nitondra ny fitondrana ny mpitondra amin'izao fotoana dia ny zavatra mihirairainy sy nitenenina tamintsika malagasy dia hoe tsy mila an'ireo partenaire financier reo intsony ireo le bailleurs de fonds traditionnel reo intsony tsika fa mila fahaleovan-tena ny ampo-pirenena sy ny sisa zany rehetrarehetra nitenenina foana fa tsy mierina kory ny taona dia fa tsy maintsy nandadilady ary nandoalika tany mandeha ry amin'ny banque mondiale mankary amin'ny FMI mankary amin'ny BAD mandeha manenjika an'izao rehetrarehetra zao fa misy fotoana miverina fotsiny dia amin'izao tsika zao tonga le hoe mahazo misy kere any atsimo misy antony ngeza be nge matoa zany USAID zany ny Amerikanina ny teny hoe tsy tokony misy tsony kere io satria efa nisy vola sy nisy projet zay tsy nitoizy nefa nanomboka tamin'ny fitondrana teo aloha tsy nitoizina dia nijanona amin'izao fotoana zao a dia nisy ny kere a dia io nivokany amin'ny vola zay ozy izy fa ny vola tsy omena ianareo tantananareo fa zay ihany no mitantana ny vola ary tena fa nataony mipetrapetraka mihitsy nomeny anarana gasy ara le projet dia hiazakazaka indray fa fitondram-panjakana dia mbola andeha amita-bahoaka indray miteny hoe nahazo 100 millions de dollars zay dia anaovanay an'izao sy anaovanay an'izao dia tsy menatra ntsony mihitsy ve nareo a mahita an'ireny zavatra reny communication officielle nataony ambassade ny États-Unis a tena hoe fahampalalana ara-pomba officialy menay 100 millions de dollars nareo a amonjena ny kere ny tsy fahampitsakafo any amin'ny faritra atsimo iny dia nyteneniny tsara mihitsiny hoe rehefa amin'ny fotoana mizokatra amin'izao a zao no projet ho atao a mba ahafahana manome sakafo an'le olona any dia avy indray projet izao a nytiako tenena zany ao anatin'izay dia hoe ianao a raha mitondra fanjakana raha mahazo fitefaka ohatran'ireny gifle ozy izy ny teny frantsay dia menatra tena menatra ny tena tsy mitondra
fa mahita andreny dia miontroka hoe zao ny anaovana an'le mpitondra malagasy na inona tsy mifidy anazy ary zay fa malagasy aloha azo solo-bafam-bahoaka dia menatra zay anaovana mahita andreny zavatra mitranga reny. Avy indray ianao mbola miteny rehefa hoe mahazo 100 millions de dollars indray any amin'ny banque mondiale fa tian'ny olona mihitsy tsika fa tena atokisan'ny olona mihitsy mbola mamita tena ihany mamita tena mamitaka an'le vahoaka fa nina fotsiny tiako tenena toy zay le vahoaka tsy malala zay ambonin'ny tany la ny andro mitady sakafo etsy sy roa la ny andro mitady isan'andro san'andro tsy manana fotoana tsony a hijerena hoe inona ny zavatra misy zao ny tokony fantatritsika vahoaka zany androany zany zay tena hoe misady rese tena hoe miteny tena hoe mampita ny afatra amin'le vahoaka miaino hoe nareo ela loatra nareo zao hoe dia itsika rehetra maheno ny zavatra mitranga amin'izao a manarava avao dia amin'izay tsika tsy voavitaka intsony voavitaka indray mandeha tsy maninona azo mbola eritreretina hoe voavitaka zany mba voavitaka fandroany efa tsy mety tsony zany fisanatry ny vava mbola voavitaka fanotelony dia zay zany dia hoe tsika ny tena complice amin'izay fotoana zay miray tsy kombakomba mihitsy a amin'le zavatra tsy mety sy zavatra atao ampitondrotsika tsika androany tsy manan-koanina tsika androany tsy afaka mitsabo tsika androany tratry ny kolikoly mbola anatin'ny velirano ihany zany resaka kolikoly sy fitsarana ao anatin'ny velirano fahatelo angamban'le hoe fitsarana tsy mitanila sy ady mikolikoly a dia mpitondra olom-boafidy sy mpitondra mpiasam-bahoaka modely aiza ho aizy tsika zao amin'ny ady mikolikoly ary tsika atsoatsy amin'izany mieritreritra amin'ny heritona iny angamba dia tsy azo financement tsy azo famatsim-bola ntsony angamba ny reo rehetrarehetra reo ina moa zany reo mpitantana mikasika ny ady mikolikoly na ny ONG sy ny sisa zany fa indrindrandrindra le firafim-panjakana mientina miady mikolikoly zany rehetrarehetra zany a iainantsika isan'andro san'andro raha makany amin'ny fitsarantsika kolikoliny ao makany amin'ny domainetsika kolikoliny ao mandeha any amin'ny farany tena hoe zavatra tsotra indrindra na any amin'ivony commune zany na ministère zany kolikoliny ao tsy mavita manao ninona fa voninaiky tsika tena niemitra miady gisitra ohatra n'le fahantrana le faharoa miavy any amin'ny farantsika fa miemitra antanio aleo antanina ny transparency international fa ireny no afaka inony fanjakana angambany fa rehefa ny député mpanohitra nge no miteny dia lazaina foana fa tsy marina le izy fa iainantsika isan'andro zany anikajaa zay indrindra mantsy le izy rehefa ninona ve zany tarem-bola rentsika amin'izao fotoana zao fa miditra eto amin'le firenena ny malagasy tia lala hoe zao tsy fatany akory zany amin'ny ankapobeny ny tsara babe mahoaka tsy afaka manantena hoe isy famoronana asa ve zany eto amin'ny fotoana raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria miandry asa ny olona nge zara zay foana zay ny communication ataon'ny fitondram-panjakana hoe etsara io etsara io rapitso etsara io amin'ny taona raiky miroapolo tsora arivo tsy afaka manantena an'izany ve zany olom-pirenena raha mpahitanareo azy le averiko le teniko teo hoe le fandainganany ny olana satria le olona tsy mahazo mananteny fa rehefa mampananteny ianao dia lainga le fampanantenana na tsy hitan'ny olona le tsy fapoakaty dia lasa tsy inonao tsony le olona zay ne le olana ety création d'emploi mihitsy ve zany eto raha ny zava-misy amin'izao ny zavatra teneny ty fanjakana ty zany a nenga tany amboloany mihitsy dia efa niteny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo ny anteratsika na amin'ny 2030 na amin'ny 2040 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsisy fampandroana mihitsy eto fa androany ange le zavatra tanysainy nikaja eo eny le mpamatsy vola mahazatra ange le 100 millions teo na le 200 millions teo mbola mpamatsy vola mahazatra ka aizahoaizao anatin'izay ary le nitenena hoe tsika indray ny ampindrana ny Comore fa nahenao zay nge za da fampelezakevitra hoe tsika tsy metehitra amin'ny avy any ivelany a fa tsika ihany dia efa mavita mamatsiny eto amintsika ary ampindrana aby tsika Comore moa zany mba voarefitsika dia hoe ampindrana ny Comore tsika fa raha ny Comoriana koa ngamba manontany aiza amin'izay le izy président Rajoelina fa sasamiandry zay mety ho sahirana ihany revidinandreo a satria ny zavatra nytenenao rehetra tsisy mitombony zay zavatra nylazaina rehetrarehetra anao an'itya anao an'ity miovy eny am-panidinana ny eo tsy vita ny ato ravana ny eto anaovana vato fototra ity mbola tsy vita manao vato fototra hafa indray a dia ohatra zany ny oampitenena mo zany efa tsy teneniko tsiny EME efa PM indray izao PM anao gasikarytsika e farmagasy efa naparitaka any amin'ny fara gouverneur ny 2 milliards ny CVO
elaela zao moa zany tsy haika nandeha teny amin'le toeram-pivarotana goavana reny jera ohatra nefa nisotosotomina stock tany a fa tsy dia mahita firy treny amin'ny CVO nefa ny firesana CVO hovatsika ny tantara Madagasikara ny tantara tena nova ny tantara n'izao tontolo zao tsika zao mararo ny filoham-pirenena frantsay tsy nahena hoe mitady CVO plus anga ianao monsieur le président fa zay manana fa vaccine resahan'ny olona entiko itenenana anazy raso aloha ho any amin'le resaka asa manko rehefa be loatra zany le resaka ao ka tsy hitan'ny olona le izy hoe ity ny concrétisation any dia izy ny olona hoe mampanantena tsy misy foa ny teranamanty ary mampanofinofy tikany acteur izy zany ny olona tsara nge foronina dia anatin'ny adiny ray sasany ao ohatrany raha ianao zao mijery film raha ohatra zany tsika zao andro alina manao fandary reto manaraka atsika ny olona vita fandary reto tsika zanao raha ohatra ka ataontsika hoe film action zany ohatra hoe karaté fa afa mijery le film karaté nge ohatra mifindrany aminao mihitsy le pouvoir andry Bruce Lee tsy haiko norisy e dia ohatra zay io fanjakany io hoe rehefa mihaino anazy ny olona dia ohatrany hoe mifindrany amin'le olona avy hatrany mihitsy le fanantenana fa isy an'izao isy an'izao plan marshal nge tenena farany teo hoe 1000 milliards mahery 1043 zay ny tao anaty ay zao reny tsy hitanao ntsony nge nga misy miresaka ntsony zareo hoe plan marshal tsisy miresaka nefa tamin'ny fotoana andresany io nisy ny effet d'entraînement makatsy makary amitsika miteny zao kaja mbola miteny aminao aho hoe lay mpiara-momby antoka amintsika ho lay amatsy atsika mihitsy nefa miteny any amin'ny 2024 vo azo antenaina isy firosoniny sehampiarina azo eritreretina eto Madagasikara 2024 zay zany tsika mahazo manantena hoe mandeha io a sehampiarina io amin'izao fotoana zao nge zavatra manahirana n'olona velona any dia niresaka hoe miverina manao confinement izy dia i Madagasikara ve ny ataony problème tsy hitra amin'izany mihitsy ka raha ohatra ka eritreritra ianao hoe mamorona asa inona moa no miteraka asa ny miteraka asa dia manana tetika asa ianao zany a vatsin'ny olona vola satria ianao tsy manam-bola iny tetika asa misy famatsim-bola iny no miteraka asa ho an'ilay zarababe zany hoe misy zany eto investissement mandeha eto amintsika misy fitrandrahana mandeha misy fampidonana orinasa mandeha misy création d'emploi misy création na richesse ho an'le vahoaka malagasy zay no miteraka asa ny kazy fa raha tsy manana oety manana ianao a fa ny ao am-pelantananao mihitsana isan'andro san'andro na ny asa eo aminao arorohanao zay nge izy fa raha ohatra ka ianao afaka mamorona asa androany miteny banque raisam-pirenena perspective iny ny trano mikatona ozy izy ny orinasa mikatona isa taona eto Madagasikara 2.3 isan-jato ny olona miamahantra isa taona eto Madagasikara 1 380 000 5% ny vahoaka malagasy satria 25 millions tsika 1 300 zany efa plus ny 5% 1 250 ny 5% ny vahoaka malagasy efa mihoatra 5% ny vahoaka malagasy isa taona ny olona miamahantra sa tsy mahay koa banque raisam-pirenena io dia inona zany anatenenao hoe isy asa iforona eto nefa le taremarika omen'olona raha very amin'ny 74% tsika ny tamin'ny tamin'ny 2019 lasa 77% tsika amin'izao fotoana zao miemotra 3 isan-jato aty arina lara Madagasikara afitariny sisy azo atenaina zany zany miemotra ny lara Madagasikara ry anaty piscine sisy azo atenaina zany le velo rano nambarany filoham-pirenena na le UEM maroa ny ovesaky tsy haiko isaky ny firy volana le fanonana anazy efa PM ndraiky zao hoe jereo tsara fotsiny le zavatra etrety hoe nanangany ianao zany ohatrany hoe farmagasy pharmacie malagasy zany ohatra ka zay zany iresako azo mahitsy tokony hiteraka asa nge zany fa mba maheno ve anao hoe ohatra zao ny finombony asa tamin'ny andro ny teteza mihitsy tadidiko tsara inkazany zavatra tena ny edina ary ny olona miatrika anao amin'izao fotoana tsika zao miaraka eto zao mihitsy antité samihafa tamin'ny teteza mihitsy mety ranitra Razafimanantsoa tary akila tsika sianao taty akila fa ny zavatra nanahira-tsaina tsika tamin'izany fotoana zany ary nientiny taty amin'ny ankolafy marika Ravalomana nandeha mena ny etsika zay nataontsika taty amin'ny ankolafy andro radio dia ny agoa satria manino io le asa
Resy nanao an'izay tsy nitoizan'ny agoa tsika ny ady mafy fikitra tsy alan'ny agoa resy amotsika taty eo farany fa ny kantsana ihany le agoa zay nge le olany androany ary tenenao ana firy ny fisokatry ny orinasa eto amintsika isam-bolana amintsika miteny zao na ny sambo tonga fotsiny ny ena isan-kerinandro ahoana moa ny tanao zavatra andeha amin'izany irety ny sambo tonga automasina fotsiny ny ena isan-kerinandro raha ohatra ka nataoko hoe 7 isan-kerinandro ohatra sambo lehibe tonga automasina amin'izao zany izy mety raha misy 2 isan-kerinandro zay fianana zay fotsiny ohatra anankiray zao meko dia efa misy olona tsy anasa io zany amin'le menina amin'le fivezivezeny lay fitaterana tsy resaka aminao ny any amin'ny fizahantany ny fandarana any aminao any amin'ny resaka fitrandrahana Ambatovy zany nge mbola tsisy resaka mihitsy io viny zany voanodiny eto Ambatovy no mikatona fa manodidina ny Ambatovy misy asa be misy asa be dabe eo very daholo zany rehetrarehetra zany ahoana moa nieritreretanao hoe isy création d'emploi amin'ny 2021 nikaja misy fanampianara-bola samy hafa efa natolotry ny fitondram-panjakana fiarina afaka mindram-bola ny orinasa samy hafa teverina tamin'ny maître Hanitra amin'le resaka asa mendrika teo satria 2021 zany namana oziny solombavam-bahoaka Fidele Razarapiera ilay hoe azo atenaina vente remarque tany amin'ny banque mondiale dia mahay anao sandray zany olo-pirenena dia alondreo aloha andasana le 2022 fa mety isy asa ihany zany forona tsatsy ao anatin'izay ny ana apatsiahifoka androanao za dia mampatsiahy amin'izay hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny nampanantenaina tamintsika nanovana velirano tamin'ny mifidy an'le fitondra amin'izao fotoana zao velirano fahenina dia hoe asa mendrika ho an'ny rehetra fampiroboroboana ny isan'ny sehatra asa ary le nampanantena izy hoe anokatra amin'ny birao ny asa velirano fafito dia hoe fampiroboroboana ny indostria malagasy fanohanana ny sehatra ny asa malagasy ny mpandrara malagasy zany fanamorana fomba fampiasam-bola ozy izy ho an'ny tontolon'ny indostria fanasongadinana ny vita malagasy aiza ho aizan'izany tsika amin'izao fotoana zao ny kely ananana teo ary nesorona tamintsika zara raha nisan'iny covid-19 iny teny nanilihana ny zavatra rehetrarehetra tsy nety fa zao tsika zany androany efa ifarana ny taona atsoatsy dia androany firy ny olona araka toisiky ny tenen'ny député Fidele teo hoe le olona le lazaina le hoe faramanitra nge le hoe ny tenen'ny banque mondiale io zany dia tsy azo ny tenenina mihitsy hoe mipanohitra indray ny teneny io fa chiffre men'ny banque mondiale no amentsika eto hoe ny olona mandray vola latsaky ny 7,000 ariary isan'andro no atao hoe olona mahantra fa ny tena mahantra nge tsy mahita an'izany na arivo ara-tsanana ny 2 arivo ara-tsaitsitany zany 7,000 zany nge mbola be dia be zany 7,000 zany fa le hoe arivo ary ny sakny be dia be misy olona manasa lamba olona sahirana tena sahirana androany tsy mahita lamba ho sasana akory aiza nahitany 7,000 zany ny olona very asa ny olona manana marary tsy manana na dia vola ividianana paracetamol plakety anankiray ary eny amin'ny pharmacie mandeha any ianao maka eny amin'ny pharmacie zay mipiritratra an'izany olona milahatra eo milahatra fanafody inona nataon'le olona miandro eo izy miandro olona hitsetra anazy za moa zany matetika rehefa mahita ohatran'ireo no inona nataonao eto ty misy carnet ozy izy jerena le fanafody tsy tena lafo be akory zany zavatra zany paracetamol tsananan'le olona dia misy fotoana zany any amin'ireny hôpitaly reny misy fotoana ianao dia mahita hoe olona andeha hodidinana olona misy amehana maika be zany dia le olona hoe tsy ampy 24,000 ariary tsy ampy 20,000 ariary le eny ampelantanana dia mivery-potsiny eo dia sendra mba olona mba mitsetra ento hoe verena aloha fa io ve dia tsy mba omenareo zavatra ohatran'izany zany no iainantsika amin'izao fotoana zao dia zany ve mbola hitenena hoe inona no antenaintsika amin'le fitondram-panjakana raha za manokana aloha za tsisy ninona antenaiko amin'le fitondram-panjakana efa miteny zao manao any tena anja asan'ny solombavam-bahoaka efa nisan'ny tatitra ihany fa indrindrandrindra efa miannonce couleur angambandra zay no tsaratsara kokoa rehefa tsy mazaka nareo zay koa tsy mazaka vita ny fivoriana tao amin'ny antemeram-pirenena
misy miantso ny anenanana ny mpitondra fanjakana responsable ao anatin'ny tompona ndraikitry mpanjakana mpanao politika de hoe aleo aloha asivy trêve politika kely fa fety zao to za hoe fahisarana ny vahoaka ave milana trêve nareo ve mba nieritreritra hoe sahirana ny vahoaka de mba hoe aleo oka aloha zany hoe mafy be le zavatra ho teneniko ty hoe tsy maninona fa maty nareo zany a zay faty de maty ihany zay nona de nona ihany fa fiainanay mitoy ihany aleo aloha zay anao fety fa ny olona raha tsy manana akory na vola anaovana fety ary ny olona vary androany hoaniny androany atoandro tsy hitany vary hoaniny raha androany alina tsy mandro fotsy ny zavatra ho sakafo hoaniny andraona trosainy rapitso gaga foana ny olona miteny hoe ny aniko hoan'ny olona androany anke rapitso ny dadaviny rapitso izy vao mitady ny vola anolona n'le vidanany sakafo androany zany zavatra zany ve de hoe angina fotsiny ianao ny na de aviozy aleo ny anay de hoe apatsahivina daholo ty zavatra rehetrarehetra ampanantenana reto satria tsika indraindray mora manadino ihany koa satria ovaina fotsiny anaran'le UM de ovainao PEM de ovainao zavatra hafa indray de mampanantena vaovavao indray de mame espoir an'le olona manome fanantenana olona de eo le olona de kivy indray rapitso raha afaka pitso diso fanantenana indray zay foana le zavatra atao zany ka ny na apatsahiviko foana ho iaho hoe ao anatin'ty velirano ty moa zany de misy an'izao indray ao amin'le fahasivy fahafitatena ara-tsakafo izy izy ho tratra zany izy io zany ho tratra io de fampitomboana ny vokabary eo amin'le vokabary efa misy fizarana le raha hectara efa mandeha eo tsika miteny resaka an'le zay tsika zany am'izao tsy resaka tsona hoe zany fa potika ny tontolo iainana tsy misy rano a ny tanimbary zay hitantsika na eto Tananarivo na any ivelan'ny Tananarivo maina ny tany tsy any amin'ny faritra atsimo rehetra ange no karakaina misy kere de hoe tsy ampy rano fa ny eto Tananarivo ary vao mandeha tsy apita tafika ianao de efa maina ny tany tsisy rano ny tanimbary maina mandeha makany Fenorivo ianao de ohatran'izay mandeha ary avaradrano ianao mahita an'izany ny tiako tenenina zany hoe ny tany teo am-pelatananao ary ny totofana ary misy ny mbola ho totofana ianao nilaza hoe andeha ampitombo ny vokabary anampy ny mpiompy anampy ny mpamboly zany rehetrarehetra zany ke nampanantenana antsika daholo zany zavatra tokony ho vita zany raha manana volonté politique izy raha manao antenantsika hoe manao antsika olombelona malagasy fa fanaovana tsinitsinina antsika aleo manafatra varim-bazahana ivelany anomezana vahana ny orinasa tsy any malagasy eto moa zany de hoe ampiroborobiana ny indostrie malagasy eto de mametraka fanontaniana hoe le indostrie natsangana atao anatin'ny fotoana foy rehetrarehetra reny mba ny malagasy marina tokoa ve reny iza ny ao anatin'ireny orinasa reny malagasy tokoa ve reny mbola vao nanaovana atelier tsy ela tsy voaingana kely ny resaka kasika an'io resaka na code de nationalité resaka vahiny mila nationalité malagasy sisy fa zay mihitsy no olantsika malagasy hoe matahotra zahay raha ohatra ka mena ame ina moa nationalité ny vahiny satria izareo raha tsy manana nationalité de efa manjakazaka eto lasa ny tanitsika lasa ny orinasa vahiny ankeny tena miroborobo fa tsy orinasa malagasy ny an'ny malagasy ny dina ary miasa ho an'ny malagasy ainao ny sorona aminao zany ve no andrasantsika ino no andrasantsika amin'izany ny nafa patsahivana no teneniko iza hoe tadidio nampanantenana antsika tadidio no namitahana antsika fa androany rapitso raha afaka pitsotsika araka ny tenen'ny delina kely teo hoe efa mamaraparantsika tsy misy fananarana tsony efa ampy le rotaona nanarana le efa ampy koa le nanolorana soso-kevitra fa rehefa tsy afaka niaina ohatran'izay moa de aleo le vahoaka amin'izay no resahana amin'izay fa reo no miaino ireo no mahafantatra ny fomba fanaovana anazy reo Depiote Razarapiera misy fomba fiteny zay tany efa tany amin'ny fady Jesosy Kristy hoe manasa tanana ny olona manko rehefa manasa tanana zay efa tsy efa tapitra zany ny ataoko hoe fazotony hitondra soso-kevitra ho anao hitondra fa satria ny antony de zay ivaravarana io enkada misy varavarana anankiroa mifampijery ohatr' zao ray varavara mpitondra ray varavaran'ny olona hoentina ny mpitondra mazana no manidy varavarana aloha zany hoe amin'ny fotoana tokony hainoan'le mpitondra
akatony ny varavarany raha makany zany ny olona zany miresaka aminy mandondona dia manidy varavarana izy fa ny tena mampime rehefa le vahoaka entina manidy varavarana mampime mihitsy mijery an'le mpitondra manao ny hevitra rehetra hoe fa varavarana zay rehefa io vahoaka io manidy varavarana aminao mpitondra ratsy ny tantana zay efa zay ve ny zava-misy amin'izao fotoana zao efa ho avy io kely sisa ny antony dia ity rehefa ny vahoaka manidy varavarana misy avy ao aminao ao zany mivoaka makany amin'le vahoaka amin'ny tena le vahoaka aidio amin'izay io varavarana io fa ho avy ety rehetra rehefa avy eo dia aloha tsy voaitsika ny ina moa zany ny mari-pamantarana na maridefy tsy avy ety amin'ny fanoherana zany nikaja isak'izay nisy zavatra teto Madagasikara tsy nisy mpanohitra nandrefesana ny fahalemen'ny fanjakana zany fa ny mpitondra ihany nandrefesana ny fahalemeny satria ny antony dia zao misy olona avy ao aminazy ao mivoaka aty ivelany ety na avoakany aty ivelany ety dia rehefa reo no avoaka na mivoaka dia zavatra rehetra mitranga ao an-dapa ao tsisy miafina amin'ny aty ivelany ety dia ozy ny aty hoe amindra corona reo fa idiny trano dia tsisy tonga aty ntsony reo ary rehefa tsy tafiditra aty amin'ny vahoaka amin'izay ianao tapitra atria hoany zay daholo na vompitondra teto fa tsy mety makalesona zany ny mpitondra ary zay ny tena mampalahelo zay na iza ny tonga teto dia miverina foana le fanao zay hita fa efa naharatsy ny teo aloha zay ina tonga nanyteny tao amin'ny temeram-pirenena namafisy ny Depiote Hanitra zany tamin'ny resaka fitsarana avo iny le fiampangana amin'ny fitsarana avo hoe izaka iny tsy nanota taminareo reo no mianakendry torabato androany zay fotsiny iza tamin'ireo mpitondra reo no madio hoe tena tsisy pentina mihitsy ka ianakendry hoe gadora ihanina fa nanao an'izao alefaso ary amin'ny HCJ ireto ny atota taratasy iza ny ao amin'ny mpitondra ary misy tena navita lavitra mihoatra an'le olona alefany amin'ny HCJ zay le teneniko anao foana hoe mody mangana fotsiny daholo ary zay le zavatra mahatonga le fanakatona varavarana teneniko teo hoe rehefa vahoaka manidy varavarana dia efa very zay mpitondra satria ny tena izy amin'io dia zao tia tsy manakatona tiako tsy manakatona rehefa tia no ilain'ny ato dia misokatra amin'ny varavarana ary rehefa ny ato mila ny ato dia misokatra amin'ny varavarana fa rehefa reo samy mitazona ny heviny ratsy ny fiafarany tantara ary tsy nisy mpitondra tsy nahay nakalesona ka tsara fiafara zany teto fa ny olana ao antsika dia ity rehefa atao aloha tsy mety dia eto dia rehefa tapitra le fepitaona mitsoka any an-dafy fa zao za dia mananatra reto mpitondra reto hoe misy covid any an-dafy amin'izao tsy idéal zany le mitsoka any dia aleo zavola tapahanao aloha za manko mba tia mananatra ihany aleo makalesona zany raha mbola azo atao fa izahay dia efa tena tonga eo amin'ny fetrany hoe ampy zay roa taona zay fa eto dia samy tompony ty tanindrazana ty samy zanaka malagasy tsika samy tsy te ho tsarainy tantara raha pitsy raha afaka pitsy hoe inona kay ny nataonareo ry Depiote Hanitra ry delona kely nandritra ny zavatra mafy mianjady amin'le vahoaka dia ditiky nisy vanim-potoana teto tsika izao samy vavolombelony tantara nomen'olona tsy ny FFKM satria naninona tsy nijoro tamin'ny fotoana nakarary an'le vahoaka aka zay tsy te ho voany zany dia aleonay zay mandray ny andraikitra mifanandrify aminay mifanandrify aminay ny raisinay fa vahoaka koa manana ny andraikitra mifanandrify aminazy fa anjaranay no miteny hoe raisinay ny andraikitra mifanandrify aminay dia mba raisinareo koa ny andraikitra mifanandrify amin'ny anareo zay fotsiny io ka ao anatin'izay le zavatra mitranga amin'le resaka politika ve zany mety hanova zavatra eto sa le sosialy ny vahoaka ny mety hanova zavatra eto le fiovana andrasanareo moa zany ohatra ny ahoana marina ny tena endrika iseony maître Hanitra raha tadidin'ny enikajy nisy zavatra tolona zay nataony député 73 député teny amin'ny dia ny zavatra nresana teny hoe député ny fanovana ny akabetsahanyireo député zay lany eo amin'ny RD reo dia nitaky an'izay fanovana zay le fanovana an-dadavina dia hoe fiainana tsaratsara kokoa
fitantanana tsara kokoa, fialana amin'ny tsy maty manota, tsy fanekena ny maty manota, tsy fanekena ny kolikoly, ary ny tena hoe nitianina be ny fitondrana HVM tamin'ireny fotoana reny. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mihoatra tsy haiko firy avoen'ny zavatra natao tamin'ireny no atao fitondrana izay mbola vao 2 taona fotsiny mitondra amin'izao fotoana izao. Averiko eto ilay resaka fitantanana n'iny Covid iny, ary izay tsy mitsahatra mangataka miteny hoe ameo avoay amin'ny atsipiriany mangarahara mikasika ny ampiasana ny vola rehetra azo sy nampiasaina amin'iny Covid iny. Tsy vola mpanjakana iny, fa vola fanomezana sy vola nindramina izay mbola ho alohantsika ao aorianao, alohan'ny taranakitsika ao aorianao, na ny zanaboly zany na ny reny vola. Fa mila fantatra ilay vahoaka malagasy, député aloha mila mahafantatra hoe ohatrinona ilay vola dia inona nampiasaina azy, iza n'ilay fournisseur nanomorona mean'ilay entana, iza no nindramana an'ireny tomobile nampiasaina reny. Raha ny fahitanay aloha dia tomobile efa nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny présidentielle sy tamin'ny tsolombavam-bahoaka reny fiara sasatsasany reny, dia lasa nasiana soratra Covid fotsiny. Dia reny zavatra reny soraty tsy mazava tsara hoe iza no nampanofa an'ireny, na ohatrinona ny vidin'ireny, na tamin'iza ny vidanana an'ireny, ohatrinona. Ny resantsika le écran plat fotsiny mbola hitantsika aloha, fa mbola be dia be ao, na tsy écran plat ao, na ordinateur ao, na masque zany, na ny vaccine, na tsy vaccine, test. Io moa mbola resa be mihitsy ary natonga an'le nandotona ny Institut Pasteur. Dia avy eo lotona ny Institut Pasteur hainy tombadika an'le izy dia nisy tomana an'le test nomena fanaovana ny test any amin'ny privé zay ka manao anatin'ny fitondrana. Reny rehetrarehetra reny ingy le mangarara dadavinay reny. Any ministère rehetrarehetra tany nanao dépense daholo mikasika ny Covid daholo. Nampalahelo moa tamin'ireny fanaovana travaux de commission tamin'ny LFI reny. Eto zany dia ahiziko mihitsy le député miteniteny foana hoe tsy manatrika fivoriana zareo tsy mivory fa lasa makakarama izy. Ny député Tim no maro anisy indrindra nanatrika ny travaux de commission amin'ny loi de finance iny. Raha tsy nisy député Tim atao nisy saina amin'ny ratsan-tanana miatrika an'izany ministère be dia be zany. Ny député Tim no maro anisa foana rehefa misy fivoriana, ary rehefa tsisy député Tim ao dia hitanao inona zany mangady ato be ny fivorianao. Rehefa vitsikely zany ny député ohatra misy roapolo ao ao amin'ny salle de séance ao, dia ny atsasak'izay député Tim daholo. Ny tiana tenena zany dia hoe raha ohatra ka misy olona manao ny asany tsara ary tena assidu amin'ny asa mahasolombam-bahoaka anazy, na ao anatiny na ivelany na amin'ny fanaovana tatitra, dia aza ty amin'ny député Tim no ahilika ny zavatra tsy fahaizanareo, fa zahay afaka mampianatra anareo amin'ny zavatra fomba tena fanao amin'ny mahasolombam-bahoaka. Zay zavatra zay no tiako tenena izy hoe raha ohatra ka mba manohitra ny député Tim ny député IRD ke tsisy mahasamiteny ao, fa rehefa miala io zahay dia mifampiresaka dia hoe aleo nareo miteny anazy fa zay tsy mahazo miteny rehefa ao. Ao anatin'le hoe mampiasa vola miresaka vola Covid, ianao to efa mandinika an'izany tokoa. 7 tapitritsika 900 millions de dollars le vola fanampiana azo tena vola tsy hita fa maninona nohatra ny tsy andrenesana commission d'enquête parlementaire nefa eo anivon'ny Assemblée nationale. Nganareo tsy afaka manady ady, nganareo tsy afaka manao an'izany. Tsara zavaina mihitsy androany le resaka hoe ahoana fomba fanaovana an'le enquête parlementaire ao amin'ny Assemblée nationale. Tsy moramora ohatra ny fanaovana anazy any amin'ny antemerandro olona zany izy io, fa tsy maintsy misy résolution hoentina dia lanina eo anatrehan'ny séance plénière fivoriana hitambarambe le izy. Tsy pasy mihitsy zay zany. Zay zany raha vao ny député Tim no tonga dia hiteritreritra hoe anao enquête parlementaire zay nge efa nanao fitsapana tao anatin'le izy. Fa rehefa hitan'zareo fa hikitikitika an'le fitondrana le izy dia tonga dia efa hoe tsy tonga daholo, na fitsikely eo na tonga be dia be zareo dia tratra ny vitanira dia midika an'izany tsy pasy mihitsy io resaka enquête parlementaire io, fa tsy vitan'izay fotsiny fa le commission d'enquête tena teanao tena maro be nge zavatra tianao atao hoe, fa rehefa tonga koa le commission rehefa tafatsangana dia solitenan'ny groupe parlementaire rehetra ny ao anatiny io, fa tsy hoe député Tim fotsiny. Dia arakaraky ny abetsaky le député le groupe parlementaire no isan'le député ao anatin'ny commission, zany hoe ho vitsy anisa foana le député Tim ao anatin'le commission d'enquête.
ny ery amin'ny Sénat mantsy ry zareo tonga dia mitovy saina daholo zareo rehetrarehetra dia mitovy ina moa zay firekevitra daholo dia mora nanangana an'ilay commission d'enquête parlementaire fa ato amin'ny antemeram-pirenena tsy izay no fomba fiseho an'ilay izy dia zavatra misy zany ohatra hoe farany teo nge nisy commission d'enquête mikasika ny fitantanana ny Adema Ravinala eny Vato e fa satria zareo samy zareo ny eo dia hoe tsy maintsy ho asiana indray ilay mpitondra teo aloha dia io indray no ampidirana anazy marina fa samy miady en'izany hoe tsy resa ao anatin'ny velonranony zareo nge ilay hoe miady amin'ny kolikoly e amin'ny tsy maty manoty e fa le izy aloha hoe modely aloha le mpitondra averiko eto any amin'ny faratapony ka hatrany amin'ny farany ambany indrindra na avy aty amin'ny farany ambany ka faratapony indrindra mbola mitondra aperinasy ianareo fa casserole tarihany tsirairay ao dia rehefa hiala eo nareo dia tadio tsara fa tatazan'ny olona rehetra zay mandimby anareo raha tsy hoe dia anao letrezana koa hoe zay tsy hiala eto mihitsy fa io moa zany rehefa mitovy ny tanjonay député ny mpanohitra ny mpitarika ny solombavam-bahoaka sy ny mpitarika ety amin'ny mpanohitra sy ny vahoaka tsisy ninina azo ataonge io e ary mino fa be dia be ny tonga saina amin'izany zay no andrasanareo aminay a vita ny asany eo amin'ny antemeram-pirenena dia efa loalika ny ranombary e otratra ve zay ny fanovana gouvernemanta sa ny mitondra any amin'ny fanokafana gouvernemanta sa fanovana ny filoham-pirenena mihitsy zany le vahaolana na zavatra tokony lalina tokony ale averiko foana zavatra teneniko tary aloha tary hoe zay dia tsy sasatra ny teno nananatra n'le vahoaka hoe aza miazakazaka manongana fanjakana fa jereo aloha le ratsiny satria misy voka-dratsiny io fiazakazahana manongana anjambany io zany hoe oentin'ny fo dia tonga dia andao ary fa tena ohatrany tsy mamely reto vahongany miongana le izy rehefa avy eo teo ihany teo makadiry ny elanelana eo tonga nareo dia ny verana ihany lasa makadiry ny elanelana hoa eo amin'ny manana sy ny mahantra vokatra zay crise satria zay ny zavatra hoentin'le crise zay ary misy faharavana akoatran'izay be da be zany na sepiarina range mikorotana ambony ambany tratran'iny fa lay tiatsika atongavana zany dia hoe lay vahoaka mihitsy ny mila tonga saina aloha hoe inona no mety amin'ity fireneny ity zany resaka fanovana gouvernemanta zany tsy le an'le vahoaka ty zany fa mbola an'le mpitondra zany teneninao zany rehefa hitanao ohatran'ny somary sepisepitra tsy manana zavatra ohatra fotsiny hoe hitanao ohatran'ny tsy resiresy tosika le fanoerana fa ohatrany andao reo atsofoka ao anaty gouvernemanta dia miantso olona telo maka roteny anjana tadiavo ihany na atsofoka maka ty e raha azony natao tamin'ny fifidianana loholona iny hoe ny tia nandeha ny fidy tany anatin'ny fifidianana zay dia nataony fa zaingizay moa zany niezaka mafy namia ny olonay arak'izay tratra fa tsy niteny hoe tsy nisy tena nisy mihitsy misy fa zay niezaka zany na hoe tsika dia mpanohitra ary mijoro amin'izany fanoherana mbola endrika vavaonga ny fanoherana eto amintsika tena hoe io misy mpanohitra tena nanao fanambarana ofisialy mihitsy fa zay dia manohitra nyty mpitondra fanjakana ty fa ny zavatra nisy dia zao zareo nge samy nanjoro anaty kovety satria ny atao hoe IRD dia vovonana misy MMM ao misy avy ao misy TGV ao misy arakisika ao misy freedom ao misy ina koa ny an'ny ngarabetsarona sy reny dia fika hoe ao anatin'io daholy noho izany ao anatin'ny plateforme io zany nareo no mifampifidy dikan'izay samby IRD zany le mifampifidy samy manohana ny fitondram-panjakana samy manohana ny fitondram-panjakana kanefa fifidianana loholona ilay aty amin'ny fanoherana tsy nandray anjara ary ny teny zay tsy ampifidy mihitsy ary tsy rotsaka nefa tsy maintsy mitady vato zany le samy mirotsaka zareo samy zareo ihany dikan'izay le trondro ao anaty koveta zany tsy maintsy jonoana ka ianao manjoro ao anaty koveta le lapitana ny elefanao ny sasany manjoro ao anaty koveta asiany kankana any amin'izay misy kankana daholo le trondro nandeha resy ary le olon'le mpitondra fanjakana za tsy teny hoe ina le antoko satria plateforme le IRD fa le tena an'le fanjakana zany le candidat hoe tia ny zanaka trano fa reto le zanaka ny elakela-trano no nandresy an'le zanaka trano dia tsy mazaka resy le zanaka trano
menatsina ny tiana dia nomenatsiny indray a lay mpanohitra ary ivelany efa tena mipetraka tsara amin'ny teny hoe inona kiny niaraka tamin'ny MMM ianareo hoe nareo sy ny MMM indray a no miketrika ny fandresena ny IRD tao anatiny fangatsy IRD ny MMM hoe mange IRD inona ny anoanany team IRD fa rehefa tsy mahazaka demokrasia ianao a dia ailika ao any amin'ny fanohera ianao zany tsy mety ho diso mihitsy fa tsy maintsy misy fototra mahavoanao foana fa ianao tsy diso mihitsy matony olona zany mifidy MMM dia fantany hoe aminareo miaraka ao a ny MMM ny azo ranana fa ianareo le tena rehetra efa manomboka tena mangidoditra dia na ny olonareo eritreretinao ka Sainte Marie Sainte Marie efa natao obolana mihitsy amin'izao satria ireo manko anay sianaka sy ny betsy misaraka ampizivo dia ataonay obolana hoe Saint Marie mifidy sénateur vaty raika sy dia ampy zany hoe vaty ray ihany dia ampy satria manino ny maire IRD ny député IRD ny mpanolotsaina IRD raika amby folo mifidy ray vato azy ny IRD ny folo lasa ny MMM hitanao normal ve zany fa zay le izy hoe misy zavatra tsy mitombona ntsony ao zany a matombotranga re zavatra nitranga tany Sainte Marie reky tsy azonao hidirana mihitsy andy teny amin'ny tim ianao hoe ny tim mahatonga an'izany fa ny olona ny tonga saina ny tena marina ary zay le loza mitatao tsy hitan'le mpitondra zay ary zay efa nytenena anazy taream-piandohana dia mandeha efa hivadika loza miatra eo amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo aza vola hoe loza miatra cyclone ka ho an'le fiainan'ny vahoaka ho an'le sarababavahoaka le kisarisary tenen'ny député Fidele mantsy misy hoe le fanjakana zao lazainao fa cyclone ao anatin'le kisarisary lazainao tsy le fanjakana fa le zavatra hitranga mihitsy ny lazaiko hoe cyclone azo le fanjakana misy loza manambana misy loza mitatao dia loza miatra ka efa tany amin'ny loza manambana tsika nefa miteny aminy hoe ry mpitondra misy zavatra mananotanina ny aty e misy toetrandro ratsy miforona ato amin'ny canal de Mozambique ato fa izy tsy taitra ka zay le izy hoe raha ohatra zany ianao ka fanjakana misy hiran'ny Alpha Blondy zay tout change tout évolue seuls les imbéciles ne changent pas any zay hiry zay etiky tenena amitsika hoe matoa misy ny atao hoe fakana lesona eo amin'ny fiainana dia enao mpitondra zany a mila manomana ny zavatra ohatrehanao rapitso tsisy mpitondra tonga dia hoe jery Facebook androany inona ny lazaindry mahery-lanto ato ay zao zany makampanolotsaina hoe valio io fa enao mitondra na izy hiteny inona na izy hiteny inona dia mandray tsara ianao hoe inona zavatra tenentsika tato inona zavatra misy androany inona zany mety anticipenao daholo ny zavatra rehetrarehetra manao anticipation zany fa rehefa tsy manao an'izay ianao dia miatra any aminao le cyclone tenenko satria tsy miomana ianao ka iandry an'le izy efa loza miatra reo vao taitra inikanja fa tsy takan'izany hoe satria izy rehetrarehetra mifandokandoka ao dia jereo hoe zavatra hitranga za tena miany mihitsy mba aroay anareo nge ny flou national ny MMM azo reny anarvelo amin'ny fandovanareo gouvernemanta manaraka eo ahitanareo anazy ditendray io a satria efa zay manko ny hirahirana izy rehetra esorina ny MMM esory ene za mihitsy ny aposikana esory ary dia hitatsika eo zay fa nytimy mandray fa esory ary dia hitatsika eo ohatrany ahoana nitanjaka reo a fa tonga dia damaseva reo vao manao an'izany a marina maka tonga dia mianjaka tsy haiko ao anatin'ny arahaotoko atao anaty fandaharana député Fidele niresaka mantsy ianao teo ny filohan'ny antoko MMM ao anatin'ny fitondram-panjakana
hoe esory dia ho hitantsika eo misy hevitra voaray ihany zany ho an'ny olon-tsotra satria mora raisina le izy hoe isan'ny olona anankiray manohana ny fitondram-panjakana misy enjeu be deaibe manodidina an'izay fa voatontonona matetika tahaka an'izany ihany koa ny ministry ny serasera ary misy olana amin'izao fotoana izao eo amin'ny OGM sy ny ministry ny serasera izay mikitikitika ihany koa an'ilay ataontsika hoe zony olom-pirenena azo vaovao tiako anontaniana kely ianao isidina kely fotsiny ao anatin'izay hoe ohatrany ahoana ny zava-misy satria raha ho anay mpanao gazety ihany koa dia fantatray fa tsy moramora ihany koa le taona raika moram-polo sy 2 rano couleur sy ny sary hita amin'izao fotoana izao ary arotokely fa manana fanontaniana mitovitovy amin'izay ihany koa ho an'ny afaka manampy rehefa aveo satria nanao n'le lalàna iny nge niaraka nanao n'iny tao hoe ny ahy zany teneniko dia tsy tsika namorona ny tiasa fanaova-gazety fa tsika makatahaka ny zavatra ataon'ny vahiny no ampiaritsika eo amin'izany sehatra ny asa fanaova-gazety zany ny demokrasia koa tsy tsika namorona azy aza mietrena zany demokrasia malagasy na ny anara fotsiny demokrasia zany tsy teny gasy zany ateny vazaha zany ny asa fanaova-gazety tsy tsika namorona an'io fa nakahantsika tahaka ary ny ataon'ny olona ny tahafitsika noho izany aza mieritreritra hiverina any amin'ny taonjato fa tsy haiko fa 80 tsony na tsy possible tsony zany satria ny teknôlôjia mihitsy eny efa mivoatra taloha nge tsika ho tadidiko tsara enikajy tsy fantatra tratran'izany ianao fa tamin'ny zava-nomboka anao gazety dia zany ny zavatra tena isan'ny namparary foana mihitsy misy valandresaka mpanao gazety ony amin'ny radamotel mbola radamotel izy tamin'izany fotoana zany lasa ianao makeo TVM rindrina elakelatrano mampisaraka ny TVM sy ny radamotel eo an-tanina reny elakelatrano misy valandresaka mpanao gazety ony amin'ny radamotel dia tonga ianao am'fery eo amin'ny folo tonga ianao amin'ny folo ao radamotel amin'ny folo sasany mbola tsy mandeha le valandresaka mpanao gazety amin'ny 1 fa iny akeny tsy mampandeha nyty fa valandresaka mpanao gazety mbola miary TVM fa aiza le TVM elakelatrano manasaraka azy sy radamotel ny tsy hanombohan'ilay izy satria maninona tamin'izany fotoana zany mbola natanjaka le monopole hoe raha tsy mandeha TVM ianao zany any dia ohatrany hoe tsy betsaka amin'ny mahita an'le vaovao fa tateorina tsisy TVM tonga eo mandika valandresaka mpanao gazety androany vaovao mitranga any ambanja tsy ny TVM nge nahitanao an'le jetli iny le solombavao karaha namana iny fa any amin'ny tambajotra terasera nahitanao azy misy solombavamboaka manao pataloha orange ejana be ary amin'ny commune Anambily be tsy TVM nahitanao zany entiko tenena hoe efa tsy ampelantanan'olo tokana tsony any serasera fa efa tsy azo monopolisena tsony efa ny ampelantanan'olo rehetra io ka tsy hoe anao lalàna an'ity ianao nanao anitsy ianao dia anao anitsy dia voafehanao zany tsy possible tsony zany aza manofitsika fa nanao lalàna faraka ny sazinao dia sazinao fa tsy voasakanao foana io ary ny tena magaga dia zao ianao mihitsy ny tena isan'ny nanohitra an'izany ary nanometsiny olona liberticide tamin'ny fotoan'androny androany ianao tonga eo amin'le fitondrana ataovy modely re ianao tonga eo hoe asehoy fa tamin'ny fotoan'andro nitondrako nalalakitsika tsy nisy endrikendrika fanerena ary tsy nasiako mikimaky mihitsy fa tena hoe zay safidinareo rahanao an'izao nareo ity asa ty nge asa mahafinaritra asa fanaova-gazety hoy zay zorabarotrana zay tiako ty asako ty tiany daholo ny mpanao gazety fa ina ny antony mahatonga antsika maharisarisa ao anatin'io misy mametraka karazana fefy tsy lera ao anatin'le fanaovana an'le asa dia nefa fantatsika foana fa rehefa gejainao io mpanao gazety io dia milahatra izy dia mitondra tamin'izany moa mbola tsy nisy ny kasibosy fa ny mpanao gazety efa isan'ny mitondra an'ireny tamin'ny fotoan'androny maninona satria hoe voatapom-bava izy ka tsy mahatsara zany niverenana zany za dia tsy te hahita mihitsy hoe amina andro hitondrana ministry serasera zay isan'ny mpanao gazety nanana na izy azy hisina filaharana mpanao gazety satria voatapom-bava zay tsy tsara zany sara zany fa tokony amin'iny aza anao mifanohitra amin'izay hoe ny fiderana ny tena mideran'ilay ministry zay fa tena hita mihitsy mampanao gazety anazy fa tamin'ny androny dia tena nisokatra ny fahalalana asa fanaova-gazety ary ino moa zany ny velatra sy ny roborobo ny sehatrasa eo amin'izany tontolo ny hainao manjery zany
zay sy ny asa fanaova gazety amin'ny ankapobeny zay ny tokony saro hita fa zavatra misy a lasa le teo aloha ihany no verina mifanenjana indray ny olafitra sy ny ministera zavatra efa tsy tokony hoe ministera zany tokony efa mikisaka fa aloha io tantanan'ny olafitra any. Ianao zao mpanao gazety miresaka an'izany fa solombavambahoaka ihany koa ianareo lalàna efa nandalo ary lanina le fanaovanan'le misy an'le 55 bis vaovao iny tao anatin'izay zava-misy ary ara-dalàna ny ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny ministera zay anefa io zavatra mitranga maître Hanitra ianao tao anatin'ny inona ny tena zavatra mitranga inona zavatra tena misy tao mahakasika ny fandaninana ny lalàna tsara angamba le mamerina kely an'le tantara tamin'ny mondanay teo aloha le talohany ity zany dia efa niny tantara beky ny code de la communication iny ary anisan'le niady sy nampiana nge io ministre serasera io tamin'izany fotoana zany tamin'izany fotoana zany moa zany mbola tsy nafatotra le vadiny io tamin'le vady mbola tsy vadiny tamin'izany fa anisan'ny telefona sy mifampiresaka tsy mifankalala manokana zay fa hoe atao ahoana le lalàna le code de communication io fa reto ny tsy mety a reto ny tokony esorina reto no zavatra tokony atao na tonga tantara be tao amin'ny anteberam-pirenena tamin'ireny fotoana reny nanao rodorodo be nareo mpanao gazety tonga tany dia nenjena le ministra tamin'ireny fotoana reny dia le zavatra nenjena nenjena nataony ministra tamin'izany fotoana zany a no averina mihoatra lavitra noho ny zavatra nanenjena anazy ary io zany iresaka amin'io resaka hoe article avaiza taiza no nandaniny antemeram-pirenena amin'izao iny article mabe olana anareo iny amin'izao fotoana zao lazaina fa tany amin'ny antemerandolona dia eto zany dia tsy mba menatra mandainga mihitsy nareo tena zany tena hoe le minimum d'honnêteté ny zavatra rehetrarehetra zay nandalo tao amin'ny antemeram-pirenena fantatray rehefa nentina fantatro ary fantatra ny solombavambahoaka zay nanaraka ny fivoriana sy ny olona manaraka an'ireny lalàna mafanafana reny fa zay lalàna nandeha tany antemeran-dolona ka novain'ny antemeran-dolona tsy maintsy nandalo deuxième lecture tao amin'ny antemeram-pirenena fa tsy misy hoe novain'ny antemeran-dolona dia any tonga dia any amin'ny haute cour constitutionnelle raha vao mikitika ny antemeran-dolona tsy maintsy miverina atao amin'ny antemeram-pirenena ary ny antemeram-pirenena tsy nandany an'iny article nyresana iny ka eto zany teny an-dalana teny misy miracle tsy nisy tsy laniny tsy nandany an'iny tao amin'ny antemeram-pirenena satria nge mifanazavana ministre serasera ianao Ramatoa Hanitra Razafimanantsoa tsy maninona raha izay no itenenana anazy tsy maninona raha izay no itenenana azy za solombavambahoaka fa izy olona tendrena fa aty lalàna ny divana tena efa problema hatraminy tamin'ny fitondrana teo aloha tia mitondra olana amin'izao fotoana ty zao ary ny any tena mampalerina ahy anatin'le izy za hoe everina fa olona tena tian'le asa ary apiakatra n'le asa ohatran'izay tamin'ny fotoanandro ny hoe nanao n'le député ny fanovana dia apiakatra ny image na député sy ny institution dia ohatr'izay koa mba niverana an'le hoe ministre ny serasera mahay an'le asa dia mba anana honnêteté zay zavatra nitakina sy ny kianina teo amin'ny fitondrana teo aloha no averinao dia mbola entinao mandainga ihany koa fa ny tena mbola mampalelo ao anatin'izay dia le hoe le ministra nenjenao a dia ianao no managadra anazy amin'izao fotoana zao gaga be moa zany na eny tany tompon'andraikitra ao amin'ny fitsarana na mpitsara na inona ao zany dia hoe ministre serasera no ambadiky ny dossier Roly Mercia dia ozy izy za hoe tena loza nge zany raha za aloha président ny république dia hovaiko ataoko ministre ny fitsarana le ministre ny serasera dia tsy mahabe olana ministre ny mpanao gazety satria zany efa maromaro any le olona ny ponja any dia eny foana le anarany zany hoe ministre ny serasera foana ny ambadiky ny dossier zao diadra daholo le olona rehetrarehetra fa mbola ho tsarain'ny tantara ihany koa satria ke tsy hijanona mandrakizay eo ny tiako tenenina hoe ianao tsy clean ianao tsy madio na fitantanana na zavatra ataonao le vadinao tompon'andraikitra ambony ihany koa amin'ny ministera anankiray ministera ny rano sy ny angovo manao ny ataony koa any ny tiako tenena zany hoe rehefa mba modely ianao dia tsy misy kianina na ianao na ny mpiara-miasa akaiky ianao na ny vadinao na ohatra zany dia tsy mikidy dia afaka manao modely ho an'ny olona ianao fa raha ohatra ianao ka fahoriana sy alahelon'olona no babenao andro fety ange zao hoe le ministre ny serasera mbola io mbola débat be mihitsy no resaka
le hoe charge ninjena anazy io raha nisy olona tsy nitovy hevitra tamin'ny fotoanatro ny ange zay sy ministre Roly Mercia e fa en toute objectivité no resahako an'le izy zao hoe ny zavatra ninjehana tamin'izy ministre reny code de la communication reny a zay anoentina anaovana fifidianana taiza mbola isy an'izany hoe fifidianana olona 20 a no any miala eto fotsiny io zany hoe any miarina rivo fotrany faritry Boglava iny dia ahita olona listana olona 88 personnes ve ianao mety anampy député Fidele raha irotsako fidinany ordre fangambany kosa ngamba mety zao kosa le eritreritra kosa e mety hoe atao mpanao gazety daholo a ty zany le olona manana recul zany a tsy mpanao gazety fa olona mijery efa fijery ivelany no ijerevako anazy toy izy zao hoe azo atao zany lasa miova mihitsy zany le atao hoe mpanao gazety mialatsiny aminareo amin'ny rahalahy fa ohatrany hoe tena fanambanina ny mpanao gazety zany le izy amin'izao fotoana zao zany hoe rehefa piasa ny RNM sy ny TVM na tsy mpanao gazety ary izy fa rehefa ho piasa fotsiny amin'ny RNM sy TVM mety azo karatra mampanao gazety a dia afaka mifidy izy avy eo dia azo karatra izy a dia afaka ampiasaina any amin'ny toerana amin'izay mamety anazy daholo fa tsy possible mihitsy fa firy moa mipiasan'ny RNM sy TVM manera Madagasikara firy ny haino manjery privé ny télévision sy ny haino manjery na ny manoratra na ny télé na ny radio na ny ina moa zany na ny gazety internet sy ny sisa aiza ny hitanan'izany olona rehetra zany zavatra zany illogique le zavatra atao lalàna moa ny anany resahako za hoe le izy aloha zany dia efa misy miracle aloha ny natao aloha zany namorona nisy miracle député fa lasa lalàna tsy tic-tac doty fa tena tsy fantatra zavatra atao ma tsy tena tsony hoe révélation zay nataonao zay fa tena misy fotoana tena ozy za hoe amin'ny fotoana inona reny no resahana nyty resaka lalàna ty fa nareo saminareo tsisy mifampiaino fa mila olona avy aty ivelany mihitsy le izy miteny ka ohatran'izay moa mba le fomba fitantanana ange ary nisy lalàna ange tany aoriana nisy fotoana nisy ohatrany hoe fanao misy manandranandrana ary nisy nanao mihitsy hoe zavatra tapaka tao amin'ny antemieram-pirenena na antemieran-doolona tena hoe version finale dia rehefa mivoaka le tena le lalàna efa promulgué dia misy zavatra miova ny anatiny ihany dia tamin'ny fotoana inona nanapahana an'ity tinge le tsy lany tao amin'ny ihany na tao amin'ny séance plénière ko nahoana no tafiditra any ka ohatrohatran'izay le zavatra mitranga zany toy za hoe le malhonnêteté kosa aloha amin'le fitondrana tsy mety zany zavatra zany tena tsy mety zany zavatra zany fa ny anahy mbola averiko foana hoe raha ohatra ianao ka tena tia ny asanao reharehan'ny mpanao gazety ohatrany hoe mpitsara reharehan'ny raha ohatra ministre ny justice dia reharehan'ny mpitsara ny avocat dia reharehan'ny avocat ny amin'ny sehatra tonga amin'ny sehatra anankiray fa raha ohatra kosa ianao anala baraka sy amela tantara ratsy ohatran'izany a petraka foana iny hoe tamin'ny fotoan'andro niady mafy miverina amin'ny ao an-tsaiko ty resaka vatapaty ity efa fomba fanao ma za tonga dia anontany anao mahitsy aloha vetivety aloha maître Hanitra isan'ny lanja vatapaty niaraka tamin'ny mampara ianareo teny amin'ny 13 mai tamin'ny avril 2018 mandry ve ny eritreritrao amin'izao tsika miteny iny aloha dia efa lafiko tanteraka efa niteneniko efa nisy fotoana namalinana iny enikajy ny team azo associena amin'ny zavatra ohatra re miverina le tantara matsiny satria mampatsiana azavainao hoe ahoana iny le défilé de mode dia nisy vatapaty niaraka tamin'ny défilé de mode teo Analakely ianareo niaraka teny fa jerena fotsiny le izy enikajy mitadavy ianao sary naiza amin'ny archive na hainao manjery eto amin'ny toerana any ivelany ihany fa tsy mahita tapaka team ianao na iray ary nalohana team anankiray azo sary niaraka tamin'ireny ny antony dia tsotra fotsiny tsy nampahafantarina anay reny filanjana vatapaty reny tsy niarahany reny fa hoe surprise ny karakarain'io moa zao raha somakamaro moa zany surnom an'le olona hoe somakamaro hoe nanao an'le fa dia zay ny zavatra nitranga ka tsy normal zay nateny amin'ny 13 mai zay fa zay tsy nakasitraka an'ireny zavatra reny fa niteniko teo za hoe mampatsiahana an'iny sao ohatra efa fanao keny milanja vatapaty ho ahy satria tamin'ny fotoan'andro le ministra ny serasera zao no nilanja vatapaty koa ngenareo za tsy teny
dia niaraka efa nisy fa député Fidele mahatadita ireny hoe nisy vatapaty ny lanjaina dia hoe ny liberté natao tao anaty vatapaty tamin'ireny fotoana andro ireny zany fa ministry ny serasera tamin'izao ke zany hoe efa fanaony zareo moa zany le milanja vatapaty zavatra ohatran'ireny fa ny tena zavatra tiako tenena dia ozy hoe le fiantraikan'izany ety amin'le vahoaka fanina zany le vahoaka amin'izao fotoana zao raha za zany le vahoaka tsotra toy za hoe tsy te hijery gazety tsony tsy te hijery télé tsony tsy te hijery vaovao tsony fa miady an-trano ny mpanao politika miray firehana fa miady an-trano koa zany hoe ny ray asa amin'izao fotoana zao dia mivoaka eny amin'ny haino manjery rehetrarehetra eny le zavatra atao potehana le asa fanaovana gazety tena potehana tanteraka dia tiana bakoavina indray zany verena indray zany le monopole dia verina jatonytsika hiverina daholo zany ny fifezana ny vava efa nisy an'ireny fotoana andro reny ke mbola ministra serasera zao ke niaraka nanao hitako tamin'ireny nanisy skotra ny vava sy ny sisa reny fa le zavatra atao zao ke tsy lavitra an'izany ka io le ny olona ty velana zao no mijery le vahoaka no mijery dia averina any amin'le vahoaka hoe reny ve le nandrasantsika reny ve le vidianantsika anazy. Misy fiheverana tahaka an'izao hoe ny fisian'ny karazana super ministre na hoe ministre mafy be ohatrany hoe ny filohan'ny MMM ny ministre ny serasera eo anatin'ny gouvernemanta sy ireo mpanefoefo miaraka amin'ny fitondra fanjakana ihany koa ampitazomana ny fitondra fanjakana io hatramin'ny 2020 mbola iampimandaraina mandaro aorinan'izay ahoana ny hevitrao député Fidele. Tsisy malala ny rapitso zany Andriamanitra io malala ny avoaka ny rapitso fa raha nalala ny rapitso nataon'ny Iarahana Amin'I talohan'ny avril 2018 ny fifidianana filohan'ny République fa tsy nafantatra ny apitso izy tonga volana avril mipoaka ny teny amin'ny 13 mai mipitiky ny prime ministre Mahafalo Olivier nanisy ray roa telo sisa tany amin'ny fifidianana zay le vokatra sy fahafantarana ny rapitso zany baraingo zany fa azonao tombanana nefany azonao antisipena zany hoe misy antony mahatonga ny rehetrarehetra reny dikan'izay zay foana le iverenako hoe mila makalesina ho an'ny satria efa lavalava ihany manko fotoanantsika efa mandeha mihitsy ny fotoana teknicien asa manana firy minitra sika atsofoko lay ataontsika hoe inona moa zany izy ianao no tokony zavatra hoana sao dia tsy ho tafidy teo inona na inona ny andrasana amin'ny vahoaka zany inona le zavatra tokony hoe ho hita tsara raha vokatra le aloalika ranombary telo zany misy zavatra anankiray tsy maintsy apetraka le izy mba ahafahan'ny vahoaka mafantatra ary tsy tompotrano io rehefa manao fandarana manokana ohatran'izao dia matetika aoriana fidinana amina fanaovana tatitra nanaovana azy dia efa nasiana faradoboka iny sambrava aloha iny fa amin'ny aorianan'ny tatitra manaraka amin'ny fotoana isiny tatitra amizay rehefa vita ny fivorina indray no misy an'indray zany satria farana ny taona fa le vahoaka tsy afaka ataonao hoe io izy mitaraina dia nonao fotsiny dia samy mifampitsetsetrety ndry dia mampalahelo tokoa le vahoaka zao tokoa fa ianao zany mila misy zavatra ataonao ka ny ahafahana manome an'izay an'le vahoaka dia tsy maintsy mifanerasera aminy ianao zany amin'ny fomba farak'izay ahafahana mampita mampafantatra azy an'izay hoe tsy amelanareo irery zay fa hoe anilanareo mandrakarivo ary isika hiara hitady vahaolana fa tsy apetraka fotsiny hoe sao ry député Hanitra ao ry député Jerry ao ry député Rastany ry député Todsoa ao ry delona kely dia akinina amin'ireo le izy tsy zay fa isika hiara hitady vahaolana hoe io le zavatra marary an'le firenena inona ny vahaolana hitantsika fa ireto tenenitsika anarintsika tsy miaino intsony efa tsy lahitra mibala fananarana noho izany isika le samy victime no andao amin'izay tsika hiresaka andao isika amin'izay ny ifanatona hifampitafa dia apetraka aloha zany ny seraseran'izay dia miainga avy amin'le fanaovana miara-manonja aloha zany ohatrany mahazatra iny moa zany miara-manonja dia aloha apetraka fa tsy han'ny mpitondra fitondrana amin'izao fotoan'izao fa tamin'ny 2002 io no nanomboka izay voambolan'izay izay hoe miara-manonja zay tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana tamin'ny roa sy roa arivo izay nanao hetsika tamin'izao dia nanao miara-manonja ka ho avy le miara-manonja zany iarahana onjam-peo maromaro eto an-drenivohitra ary hiparitaka eraky ny Madagasikara zany mba ahatonga n'ilay vahoaka tsy ho tompotrano io hoe
mila mifampiresaky tsika, mila miara-midinika tsika, dia misy fanampim-baovao zany eo ho amena isan'andro. Mena isan'andro zany mba hainao satria le fandarana manokana tsy indraindray mety hoe herinandro, tapabola na ohatr'izay vao miresaka aminay. Fa ity rehefa mandeha ty miara-manonjy ity zany tena isan'andro amin'izay miresaka aminy. Dia ny olona iresaka aminy ao misy mpanao gazety ao, misy mpanao politika ao ary misy olom-boafidy ao. Tokony hisy olo-pirenena ihany koa raha ny kisarisary. Iny zany mifamenao zay le mahatonga anazy hoe miara-manonja na le olona mandray anjara ao zany miaraka, dia le feo koa miaraka mandeha. Io moa zany mbola mandeha mifandaminana isaky le onjam-peo asiana anazy sy andehanany, fa efa ao anatin'izay draft zay dia hanome ataontsika hoe fifanankalozan-kevitra sy fifampitambavao zay amin'le voaka malagasy mba tsy hotompon-trano izy dia afantarany zao le zavatra dia ao anatin'io amin'izay zany mahafantatra satria raha vao tsy misy serasera tsy zavatra fantatry ny olona nge. Io zany alefa mifanankalozan-kevitra rehetra fa ohatra ny tiantsika ity zao fandarana anankiray adiny ray sasany zany tsirika ohatra ny tsy teo dia efa tapitra sady mihitsy izy dia hofaranako mihitsy fa angamba tsy ametraka avantaniana ntsony fa mamarana azy sika maître Iarahana dia député fidèle. Le famaranana moa be dia be ny zavatra mbola tiana tenena fa toizintsika ao anatin'le miara-manonja le izy. Mbola be dia be ny zavatra tiana tenena any. Fa ny anaty antso ataoko an'le vahoaka malagasy ny any no ataoko. Osa manara vaovao, manara n'le miara-manonja. Satria any nareo no aty aminay nareo no taraina, any amin'ny rehetrarehetra izay andehanana any dia fitarainana daholo. Fa ao amin'ny miara-manonja ihany koa dia fitarainana collectif angamba no dikany no azo tenenana anazy dia fandraisana ndraikitra miaraka no ataontsika ao anatin'izay. Misy filazana averiko eto le hoe fety anao fetytsika dia hoe alao hijanona kely aloha anao trêve politique hozy izy zareo. Teto angamba nisy niady eto no anaovana trêve. Zareo mety miady aminay fa zay tsy miady amin'izy an'izy. Fa zay zao miady amin'ny fahantrana, miady amin'ny fasairanana, miaraka amin'ny vahoaka. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany dia ho an'le vahoaka ihany fa ny antso anankiray faharoa tiako atao dia ho an'ny FFKM, ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra. Manoloana an'izao tsy fahamarinana rehetrarehetra mitranga zao, manoloana ny fahasairana ny vahoaka amin'izao fotoana zao, tsy fotoana ny ve hitsangananareo, na hitenenanareo faran'izay kely fotsiny ary satria efa tsy miain'ilay tsy laitra ny anatra le mpitondra fanjakana tsy miaino dia aleo le any amin'ny vahoaka no entina le fananarana raha ohatra ka mbola azo anarina le vahoaka kanefa fanomezana hery sy fanomezana fanantenana ho an'le vahoaka eo ihany koa zay zavatra zay. Vahoaka Fidele Razarapiera. Tsy ampy le fotoana mbola mampite hanitatra zany tsy maintsy farana ny zava-misy eny fa na dia ny toetrandro rehetra mitody damosina ty fitondram-panjakana ty satria maina tanteraka mihitsy ao Ambatondrazaka amin'izao tena tsisy orana nefa efa tena hoe vanim-potoana fanetsana mihitsy tokony efa mandia zany zao fikarakarana rehetra tsisy ny voakabary zany efa hitanao hoe ampana ny fanafarana vary avy any ivelany nefa efa rahantsika mahita koa io vidim-bary iny izy iny le hoe 500 sy 500 ny kapoaka oferany nefa zavatra tsy voafetra le izy fa io rahantsika malala hoe mbola mihoatra an'izay ny vary foto-tsakafo malagasy zany hoe tena misy aya be da be zany ao e dia ny fiainantsika andavanandro mihitsy zany ny efa tena hoe ampy aya akoatra ny famotehana an'izay olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena zany mpitehany le fanjakana daholo na ny fiariny ny orinasany akatiny ianareo zay miasa tao anatin'ireo zany very asa sy ny tariny soatoavina be da be zany be da be tena hoe misy fioaram-pefy tena tsy tanavanavana mihitsy ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao angina foana vetsika zay moa tenena hoe reo resy lava fa ianareo voaka malagasy angamba tsy resy lava fa nareo ny tompon'ny fahefana ary nareo no manomesy mampindrana ny fahefana io dia aloha zay hitodika any aminareo zay resy lava hoe aloha tsika ifampiaino e rehefa tsy mety iaino anay rehetra dia makasitraka anareo nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany eny ary misy zavatra kely tiako ampiana kely eto satria resaka eto Antananarivo moa zany dia hoe eto anaovana fety be anaovana an'izao mirentirenty sy mirantiranty zao ny zavatra mitranga ny zavatra petraka na eny amin'ny Botsirohatra na eny Analakely eny mety ho tsara zany mety ho tsara hoy raha ohatra ka mba mieritreritra n'le vahoaka aloha anaty fako amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fahasahiranana izy fa mbola volena fako eraky ny tanàna
raha ireny zany raha tanterana le teninareo tamin'ny naovana fampelezan-kevitra hoe zany tompona andraikitra amin'ny fako eto Antananarivo s'adresser à monsieur le maire eto dia zany tompona andraikitra amin'ny fako raha aterin'ny olona eny amin'ny lapan'ny tanàna eny moa reny fako reny dia mba ahoana mba heritreritsika fa le toerana symbolika anankiray eo amin'ny magaro Akorondrano ampisehoan'le tany tsy tandalanytsika ity mbola misy litige reny toerana reny fa symbolika reny ho an'ny tolona izay nataon'ny olona rehetra nanohitra an'ireny tamin'ny 2009 reny tadidinareo tsara hoe taony tena misy zavatra antranga amin'izao fotoana izao le izy dia vakiana atao amboletra ihany koa hoe anaovana fety anaovana zavatra any commune urbaine Antananarivo izay tsy misy idirany mihitsy satria litige zany hoe misy olana amin'ny chambre de commerce sy ny orinasa tiako ireo itoerana io tsisy idirany maire Antananarivo mihitsy ka reny zavatra reny zany tiako tenena hoe le ponina Antananarivo le mbola atao tsinitsinina ohatr'izao ihany mampatsiahy hoe Antananarivo foana keny netombohan'ny zavatra rehetrarehetra reny zavatra reny no manitikety efa sokafanareo le magaroan'ny Akorondrano iverenana ainga mba nio rehefa tonga fotoana eny ary mandeha ny fotoana misaotra anareo fianadaso mavaoaka ny Madagasikara tato anatin'ity fandarana ity tondran'izay faneho-kevitra izay PDB ny loha hevitra tsy voaritsakitsika teto raha tsy resaka afa-tsy ny hoe fampitehany soatoavintsika ohatra eo ihany koa ny olana ara-toekarena sasany ny mpandrava malagasy fandarana manokana mety mbola hitranga manaraka mety mbola hisy toyany tahaka an'izao fa eto dia manararoatra mampatsiahy ny fitondra fanjakana ihany koa fa PDB koa ny fanontaniana mba tiana mpanao gazety afaka mametraka fanontaniana tokony hametraka fanontaniana amin'ny filoham-pirenena ny tenako izao tamin'ny 20 janoary 2024 no nametraka fanontaniana amin'ny Rovina no afaka mba manontany ny filoham-pirenena mivantana miona aminy dia nampanatenaina fa isy ny fionana isam-bolana tamin'izany tsy tanteraka zany hatramin'izao manao antso avy ihany koa hoe PDB loatra zay mba manana fanontaniana ihany koa zay mpanao gazety avy amin'ny olo-pirenena rehetra koatra ny solombavam-bahoaka atsipy zany rehetra zany misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoana antsika amin'ny fotoana manaraka indray anatin'ny fandaharana manokana ny miara-manonja ihany koa araka izany ho avy ihany koa iarahantsika mianakatelona indrindra tokoko veloma ao manaraka indray